Alleluia. An'Andriamanitra ny voninahitra dia fifaliana lehibe no ara-banantsika rehetrarehetra indray amin'ity androany ity. Ry havana malala, faly be mihitsy ny tenako androany miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy, isa-tokantrano, isam-batan'olona izay manaraka an'izao fandaharana izao. Dia tena faly indray miarabanao ary manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra. Bao sabadangolo tsika rehetra, na tafita ny herinandro izay herinandro tena inona sy antenaina fa nafinaritra satria niarahanao tamin'Andriamanitra. Anefa koa na dia tsy nafinaritra azy dia ny zavatra azotsika antoka dia mahasoa ny zavatra rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tsika misy fotoana indraindray tsy mahafinaritra ny herinandro fa ny zavatra azo antoka dia mahasoa anao ireny zavatra rehetra mitrango ireny. Ary tonga tsika androany tsy fahazarana na tonga avantsika eto ry havana malala fa tena fotoam-bavaka, tena fiankohofana, tena fiderana, tena fanandratana an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra sy ny saintsika ny fanahintsika rehetra izao fotoana izao. Ary izany no anasako anao indray androany ato anatin'ny fandarana misan-drata, manasanao hoe andeontsika hisaotra an'Andriamanitra satria tafitanao indray iny herinandro iny. Alleluia. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafitantsika indray iny herinandro iny. Tonga indray ity herinandro andingana herinandro vaovao indray tsika dia ho elanelantsika amin'ny fiderana izany. Ary tsy nisy afa-tsy fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no nahatafitantsika an'izay herinandro izay ry havana malala. Betsaka ny tsy nahatafitany iny herinandro iny, betsaka ny zavatra mety nitranga teny am-pandehanana teny, fa tsika mbola ndeto indray tsika tonga eto androany. Man'Andriamanitra ny voninahitra amin'izao fahavelomantsika rehetrarehetra izao. Ary izany no ahatongavantsika eto androany ry havana malala. Andeontsika androany hideran'Andriamanitra, andeontsika androany hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka dia samy mitery androany Jesosy io. Misaotra anao indray afa tafitako iny herinandro iny Andriamanitra. Tafitantsika Jesosy iny herinandro iny, miaraka teny foana tsika Jesosy. Misy fotoana mety nanalavitra anao, misy fotoana mety niala kely anao Jesosy, fa ianao nitady anahy foana. Ianao nitady ny tanako foana mba ho tantaninao tamin'ny herinandro iny. Misaotra Jesosy malalo, fa tsy namelana ho irery ianao, tsy namelana handeha anjenjeny ianao, fa nombaty amin'izay lalana rehetra nalehako. Mivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao, andeontsika hisaotra an'Andriamanitra. Fa fotoana tena fiankofana eo anoloan'i Jehovah Andriamanitra izao ry havana malala. Jehovah Andriamanitra misaotra anao izay teranao izay Jesosy, fa
tena tsapanay tokoa Andriamanitra fa mitantana ny fiainanay ianao any tanànakavanana fahamarinana tokoa ny tantananao ny fiainanay tsiray avitra efa Andriamanitra tsy mba nikavivy ianao raha ny tantananay Andriamanitra tsy nilanizanizy ianao Andriamanitra tena vitanao tokoa ny aminay manontolo ary raha nyteny taminay ianao fa ny zanako sy nasan'ny tanako ny teninao dia aoka ho adidiko ihany dia marina taminay izany teny izany fa tsy nisy afa-tsy ianao ny adidin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra tsy nangataka taman'olona izay Jehovah Andriamanitra tsy nitady taman'olona tsy nitrosa taman'olona izay Jesosy malala voavelona tamin'iny herinandro iny fa ianao dia ianao rery ihany tokoa ny adidin'ny fiainanay tsiray avy Jesosy ianao Andriamanitra no nanome any ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra no nahatonga ny fiainanay ho tsy mananjava mahory hahatonga eto indray androany hitera sy hanome voninahitra anao androany izay Jesosy tena hiandrandra ny lanitra mihitsy apitraka ny lohanay izay androany dia hijery ilay Andriamanitra ao amboniny lohanay ao ao an-danitra ao hiandrandra androany satria fantatray fa tamin'ny alalan'izany Andriamanitra izany ihany no mahatoy izao ny fiainanay tsiray avy Jesosy misaotra anao ny amin'ny fahasalamana hery sy tanjaka nomenao anay misaotra ny amin'ny sakafo Jesosy nomenao anay Andriamanitra misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nomenao lamba notafiny izay Jesosy nomenao trano izay Jesosy ahafahanay miaina tsara na dia mangatsiaka aza ny andro Jesosy ao anaty trano izay Andriamanitra tena hoe mankasitraka anao Jesosy malalo betsaka ny olona tamin'iny herinandro iny nandalo olana mafy Jesosy misy olona tena mitaraina mihitsy nge Andriamanitra fa noroahan'ny tompotrano nisy zavatra olana sy zavatra maro ny aina ny olona Jesosy malalo fa raha mbola izay reto aloha mbola tsy amin'izany mbola tsy izany ny fiainanay tompo dia hisaorana eny anaranao izany Jehovah Andriamanitra iantorohanay aminao izany Jehovah Andriamanitra nandratanay ny tananay ary ampiderana eny anaranao Jesosy izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ny herinandro iny Jesosy malalo no karakarainao ny fiainanay ny dianay izay rehetra nalehanay Andriamanitra teny andalana teny Jesosy dia tena marina tokoa fa teny amin'ny nalehanay teny ny anjelinao ny toby manodidina anay ny toby manodidina anay niaro anay namonjy anay Andriamanitra ka na dia nisy aza ny loza izay mety saika nanjo Jesosy malalo mety misy taminay teto Andriamanitra saika tradoza fa noho ny amin'ny fahasoavanao dia mbola andreto izahay Andriamanitra narovanao tamin'izany izay Jesosy narovanao tamin'ny sandronao mahery voninahitra ny eo aminao rery any rehetra izay tonga mekoka eto anatrehanao mekoka eto anoloan'ny fahalebiazanao izay Andriamanitra satria fantatray loatra fa ianao ny mpanjakanay tahaka ny ahoana moa Andriamanitra ny fiankofan'ny olona rehefa mandalo ny mpanjaka Jesosy mpanjaka an'ity izao tontolo izao ity miondrika ny olona rehetra izay lalovany satria mahafantatra daholo fa ino ny mpanjaka fa mandalo nafantatry ny mpanjaka ilay olona na tsy fantany ary tsy fantany a Jesosy tsy fantatry ireny olona ireny akory nge Andriamanitra ireny olona marobe mekoaka amin'ny andalany ireny fa miondrika amin'ireny Andriamanitra satria mahafantatra fa mpanjaka izy fa izay koa eto Andriamanitra mahafantatra hoe iza ny mpanjakanay dia ianao Jesosy ianao ny ankofanay amin'ity androany ity ary raha mekoaka aminao izay dia tena fantatrao ny atsipiriam-piainanay fantatrao hatramin'ny isan'ny volondohanay fantatrao izay rehetra mahakasika anay Andriamanitra mekoka eto anoloanao izay ry Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ry mpanjaka ny mpanjaka ry tompony tompo atolotra anao ny tena sy ny voninahitra fa mendrika anao izany Jehovah Andriamanitra aoka ianao hisandatra eto amin'izao fotoana izao aoka ny anaranao rery ihany nomeny hoe voninahitra Jesosy amin'ity fotoana androany ity fa tsy misy anarana hisandatra fa tsy ny anaranao eto Jesosy malalo anao ny voninahitra mandrakizay Halleluja Amen. Sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, non j'ai pas peur, comme avaient dit les prophètes. Et d'enfant de gloire éternelle, tu es né dans une étoile. Gloire pour
tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. Avec de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Que ta voix son majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et alors, le troisième jour, tout le ciel fut en son souffle. Quand la terre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et l'ange sortit de l'eau, tous les anges furent dans la joie. Dans les âmes de ceux qui croient, notre Père sont ressuscités. Et l'Église est Christ aimé, la baptisé par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. À son sang et en son nom, sa victoire se signifie. L'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Que toi sois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Jesosy malala. Manao ny voninahitra, manao ny dera Jehovah'Andriamanitra, ray zanaka ary fanamasina. Ilay telo izay iray, miara-miasa, miara-mitazona ny fiainanay, miara-misaina ny mombanay. Aleloia. Misaotra Jehovah'Andriamanitra. Misaotra fa notazominao ny fifinainana teo amin'ny vavonay Jehovah'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Tombonandrom-pahavelomana nomenao anay Jesosy. Ny fahasoavana nomenao anay Jehovah'Andriamanitra. Isaorana ny anaranao izany Jesosy. Izay rehetra niraisinay tamin'iny herinandro iny ange Andriamanitra tsy afaka nandray ninina tamin'ireny izay raha tsy noho ny fahasoavanao e. Tsy afaka Jesosy. Fahasoavana avokoa no nahafahanay nihinana sy nisotro. Fahasoavana no nahafahanay Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra tamin'iny herinandro iny. Jesosy malala misaotra anao izahay. Mideranao izahay Andriamanitra. Ndreky izahay misolovavany olona, misolovavany ankohonanay izay niara-nihinana taminay, niara-nisotro taminay Jehovah. Ireo fianakavianay izay narovanao, nanana sakafo nohanina foana izy ireo nandritra ny herinandro iny. Fa betsaka amin'izy ireny tsy mahatsiaro akory avy aminao reny Jehovah Andriamanitra. Fa ndreky izahay tonga eto Jesosy, manelanelana ny banga, miandrandra anao izay, misaotra anao satria izay mahalala nge Andriamanitra. Izay tena mahafantatra mihitsy Jesosy fa tsy nisy azonay no raisina. Afa-tsy avy taminao rery ihany Andriamanitra. Inona moa Andriamanitra ny loza tsy mitranga amin'izao fotoana izao? Raha mijery fotsiny izay Jesosy ny tambajotra-tserasera Jesosy, enatra ny Madagasikara Jesosy malalo. Betsaka ny loza sy ny famonoan'olona sy ny fanafiana ny asan'ny jiolahy sy ny
fantrana sy ny zavatra maro Jesosy. Fa ny fianakaviana enge Jesosy mbola rovanao mbola mihinana sy misotro Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo zany rehetra zany isaorana ianao avokoa. Fa misy amin'izy ireny mivoaka ny trano maraina mody ny hariva tsy mahatsiaro akory ny antso ny anaranao. Tsy mahatsiaro akory Andriamanitra mametraka ny lalany sy ny diany eo am-pelatananao. Fa mahavariana fa tonga izy ireo ny hariva ao an-tokantrano. Narovanao tamin'ny loza Jesosy, tsy nisy nanjoany izy ireo satria izay mafantatra. Fa misy fahasoavanao miaro an'izy ireo Jehovah Andriamanitra. Misy famindram-po mbola tsy mety ritra. Mahatonga an'izy ireo Andriamanitra mbola velonaina. Isaorana ny anaranao zany. Misaotra anao izay tsy iray avy reto androany fa izay rehetra mahakasika anay narovanao avokoa Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Misaotra eny na dia misy aza ny zavatra mety nangatana tsy azonay taminao. Mety misy olona nangataka zavatra taminao fa tsy azo isaoranay ianao reny satria fantatray fa mahasoa anay. Ary Andriamanitra tsy mba manao zavatra tsy mahasoa anay. Izay rehetra ataony dia mety aminay avokoa. Izay rehetra ataony dia mahatsara anay avokoa. Aleluia. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Anao ny voninahitra tamin'izay rehetra ny dia rehetra nataonay tamin'iny herinandro iny Andriamanitra tsy fantatra hoe nahavita firy-pazy tamin'iny herinandro iny Jesosy. Ny sotro rehetra niakatra teo ambavanay, ny vavanay ny tsako nandritra ny herinandro iny Jehovah Andriamanitra. Ny fonay ny tempo Jesosy. Tsy fantatray, tsy voisanay hoe impiry ny fonay no mitempo Andriamanitra. Fa reny rehetra reny. Isaky ny mitempo ny fonay dia fisaorana iray miakatra makany aminao Jehovah. Satria fantatray loatra fa ianao no mbola mihazona anay Jesosy. Ianao mihazona ny fofonay, ianao mihazona ny tenanay Andriamanitra. Izahay mbola tonga eto androany tsy mbola nivery ny dalana Jesosy. Mbola manana etaetanao foana Andriamanitra. Mbola tsy leo miaraka aminao fa mbola mangetaeta eo aminao. Zany rehetrarehetra zany. Isaorana ny anaranao daholo zany androany. Fantatray fa tsy nisy avy aminay zany Jesosy. Na dia ny ampahany kely indrindra tamin'izany aza. Tsy nisy avy aminay fa avy aminao avokoa. Iderana ny anaranao avo indrindra Jehovah Andriamanitra. Fa tsara ianao. Haleluia. Misaotra Jesosy. Androany izay hiteny hoe aoka ianao hisandratra. Androany izay hiteny hoe aoka ianao hisandratra eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Aoka ianao hisandratra tao anatin'ity sabata masina ity Jesosy. Fa andronao ity Andriamanitra. Beteza hisandratra eto ny anaranao. Haleluia. Misaotra Jesosy. Anao ny voninahitra. Tsika rehetra androany teny tompo ianao. Mihoatra zao rehetra zao. Haleluia. Mihoatra rehetra Kalifamindapuna Manderana Nita Sisi azuarina Ifa Tarana Ariumandakiza Ifyandia Nana Tumpuonierina Yojiza Rejiza Kalifamindapuna Manderana Ika Sisi azuarina Ifa Sarana Ariumandakiza Ifyandia Nana Tumanisandakami Niyawijana
Halleluja. Aminao nanandratako ny masoko ry mpitoetra any an-danitro. Indro toy ny fijeriny ankizy lahy ny tanan'ny tompo lahy.
Ary toy ny fijeriny ankizy vavy ny tanany tompo vaviny no fijerintsika ny Jehovah Andriamantsika mandra-pamindra fony amintsika. Raha tsy Jehovah nomba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah nomba antsika. Raha nitsangana amely antsika ny olona dia nitelina antsika velona izy. Raha nyrehetra tamintsika ny fahatezerana dia nandifotra antsika ny rano. Ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoaka. Isaorana ny Jehovah izay nanolotra antsika ho rembony nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza. Tapaka ny fandriky ka afaka sika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no anodidinan'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjarany marina ny te-mpanjaka ny ratsy fanahy. Fandrao ny marina hanizitra ny tanany hanendry ny zavatra ratsy. Jehovah manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitsy fo. Fa izay mivily ho amin'ny sakeldanana ny vilivily dia horoahan'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy ene. Fiadanana ene ho amin'ny Israely. Alleluia. Amen. Androany teny hoe iteny amin'i Jesosy tsika androany. Alleluia. Hoe za Jesosy mamiko indrindra ianao Andriamanitra. Mamiko indrindra ianao Andriamanitra. Alleluia. Arak'izany tenin'Andriamanitra mihitsy raha tsy Jehovah nomba antsika ny avana malala dia mitelina antsika ny ratsy fanahy. Raha tsy Andriamanitra ny nomba antsika dia mitelina antsika ny ratsy fanahy. Jesosy. Tumponi fiainako mikoana, tumponi amiko anjaka, ianao miri ifo, tumpomamikana, tumponi fiainako mikoana, tumponi amiko anjaka, ianao miri ifo, tumpomamikana, tumponi fiainako mikoana, tumponi amiko anjaka, ianao miri ifo, tumpomamikana, tumponi fiainako mikoana, tumponi amiko anjaka, ianao miri ifo, tumpomamikana, tumponi fiainako mikoana, tumponi amiko anjaka, ianao miri
Yang ku
kasih kau tumbuh panjang kaku. Sandarkan di pada itu, difusi di pada itu mengira ufah kata. Sandarkan di pada itu, difusi di pada itu menidana ufah kata menidana ufah kata Maria Nova Kata. Yesus manalo. Haleluya. Sotra Andriamanitra. Teranao zay Jesosy. Anao ny voninahitra, anao ny terany azy misaotra Andriamanitra. Mendrika anao zany Jesosy. Mendrika anao Andriamanitra. Entina eto ampiakofana ny faniriana i Jesosy. Entina eto faniriana. Entina entaentana i Jehova. Fa te eo aminao zay Andriamanitra mamina ianao. Te hiaraka aminao ndray zay ato anatiny ty andro ity. Te hiaraka aminao ndray zay ato anatiny ty sabata ty Jehova. Te hiaraka aminao zay Jesosy. Aleluia. Sotra Andriamanitra. Entina eto ampiakofana ny entaentana i faniriana eo aminao androany. Vintsy matory azy. Para mameretsa iara anatin'ny tokantranonao. Misy fiderana amin'ny saratra tompao. Anatin'ny folo ny sabatanora. Any amin'ny toerana rehetra misy anay azy fotoana Jesosy. Kasianao fanahinao. Fanginao Andriamanitra. Aleluia. Nakoro eo anoloany sezam-piandrianana. Sotra Jesosy. Voninahitra ny terany sotra. Tranon-tanenina teo maniko. Sotra Jesosy. Zay fotoana nialantsika teto vantana tao fandarana isan-dafana. Niampita makany amin'ny fandarana vavaka fiavenana isika. Nahatra ao an'Andriamanitra ianao fotoanao miaraka tamin'ny teto androany. Misy matoka fanamana ianao Andriamanitra. Misy matoka fansanana tao anatin'ny tokantranontsika tao ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny androany. Sotra Jesosy. Voninahitra anao terany azy. Mendrika anao zany Jehova Andriamanitra. Nisy ainako mekoanao tompony amiko hantsakao ianao mirifo tompo mamikana ianao mirifo Tumpo mamikana Shana miri
Tumpo mamitra na tumpo ni fiainako mikwana tumpo ni amico anzakao yanamiri nefo tumpo mamitrana tumpo ni fiainako mikwana tumpo ni amico anzakao yanamiri nefo tumpo mamitrana tumpo ni fiainako mikwana tumpo ni amico anzakao yanamiri nefo tumpo mamitrana tumpo ni fiainako mikwana tumpo ni amico anzakao yanamiri nefo tumpo mamitrana tumpo ni fiainako mikwana tumpo ni amico anzakao yanamiri nefo tumpo mamitrana yanamiri nefo tumpo mamitrana yanamiri nefo tumpo mamitrana. Eto ampejy andravoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsitoko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsitoko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana
mivavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifanana lehibe indray lasana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia faliberay miana aminao eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny Aki radio ary ny groupe izay maresy dia tahiny tompo daholo tsika mianakavy faly dia faly mahita anareo eto ary maniry dia maniry mba ampahery anao n'izao fandarana izao. Ary raha miala eto ianao androany dia tena hivimbina fahasoavana, hivimbina herin'Andriamanitra. Dia tsy ho an'ny anao ny natongavana niaraka taminay teto nandany adiny iray sasany, adiny roa sasany niaraka taminay fa dia inoko fa tena hoe hitondra hery ara-panao anao any izao fandarana izao. Halleluja. Misaotra ny mampionitsika tao anatin'ilay fandarana teo fa hiditra amin'ny fandarana toy antsika dia nivavaka fiambenana izay raha anareo amin'ny tenako tahaka anao mahazatra izany ry havana malala. Ka dia daholo alohantsika aloha mialohan'ny zavatra rehetra andoloantsika hivavaka mametraka ny fotoantsika eo am-piaratanan'Andriamanitra ka avy hatranintsika dia hiditra amin'ny vavaka fa miarahaba anareo aloha izay rehetrarehetra mbola tsy narabaiko. Berthe Sava, Koety, Fianarantsoa, France, Mirarandray Malala, Madagasikara, Marie-Angela, Romane, Todo Jesosy mandrakizay Allemagne, Zamina Camarade Jesosy, France, Emily Rodriguez, Arabie Saoudite, Alassane Apostole, Madagascar, Marie Hortensine, Koety, Kadaka Malala, France, Jesosy Pandresy, Madagascar, Nasela AMG, France, Minisy Matoky, Minisy Matoky, Ranabavy Fleur, Alléluia, Tahiny Jesosy, Tongasoa, Angelina Rodriguez, Jesosy Noeriko, Koety, Artisanat de Madagascar, France, Lampinirina, Botinavao, Liban, Marie-Jo, États-Unis. Tahiny tompontsika mianakavy dia maritatra amin'ny farany daholo. Maritatra amin'ny farany ary raiso fahasoavana ho anao mihitsy izany hoe mbola amin'izao fotoana izao dia mbola afaka mandre tenin'Andriamanitra ry havana malala. Za androany tena teteny aminao mihitsy hoe betsaka ny olona amin'izao fotoana izao mety any amin'ny hôpitaly izany olona izany, mety any amin'ny ataontsika any amin'ny salle de réanimation, tsy afaka mikitika intsony telefôna na dia telefôna ary tsy azo hidirana intsony na dia mpanompon'Andriamanitra ary hoe za tompoko dia pastera fa mba andeha hivavaka ao amin'io eo any io, mety efa any amin'ny tena hoe any amin'ilay tsy azo vanginy. Fa ianao kosa mbola eo ianao afaka andre tenin'Andriamanitra na dia ataoko hoe tsy haiko izy mety fahasahiranana misy eo aminao fa raiso fahasoavana ho anao izany hoe mbola afaka ny hiaino tenin'Andriamanitra. Za zany tena mampandrisika mihitsy za maly nandeha olona mandalo ady tena olana ry havana izany mianaka kely ry zareo voaroaka amin'ny tranony amin'izao andro mangatsiaka izao, voaroaka amin'ny tranony ny vadiny lasany amponja eto France izany vadiny lasany amponja izy miaraka amin'ny zazakely tsisy ale hoy hoe Jesosy malalo jery ny tafitrano ka dia mieritreritra hoe misaotra anao manana tafitrano ary misaotra anao fa izany indrany ravana zao teneniko anao na fotoana hivavahana ary tsy misy intsony na fotoana hijerena fandarana tahaka izao ary tsy misy intsony izany hoe nareo zao mbo fandriana amin'izao fotoana izao mihaino fitenin'Andriamanitra dia mba mahay za ry havana misaotra an'Andriamanitra fa misy olona any mandalo ady mafy lavitra ary tsy afaka intsony tokoa na hihaino tenin'Andriamanitra ary fa ny tiako hatongavana dia ianao mbola afaka. Halleluja. Dia tena raiso fahasoavana ho anao mihitsy za Jesosy misaotra anao mbola afaka hihaino feonao indray androany. Halleluja. Mbola afaka hihaino tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Halleluja. Zava-dehibe izany fa misaoran'Andriamanitra. Andoloantsika mialohan'ny zavatra rehetra, andoloantsika hivavaka. Hivavaka tsika metraka ny fotoantsika am-piaratanan'Andriamanitra dia ao aorian'ny vavaka hiainotsika dia hidravatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha moa izay ny tenako hitondra tenin'Andriamanitra fohy ihany tsy dia lava be fa ny tenako hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Dia
andao atsika aloha ivavaka andao ampandrotsika anabavitsika Marina Tiana any Canada izy no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia afitsika amin'ny fotoana marina teninareo mafy zany karazana maro ngerana karazana problème misy fa ianao misaoran'Andriamanitra ny problème anao efa kely ianao raha mihatra amin'ny ny hafa amin'izy tsy anasa tsy sinininy dia vroahana anatin'ny trano dia andeha eny ambany arakady zany miaraka amin'ny zazakely mbola kely tsisy hoe vady anterana any amponja ny vadiny tena vaky ny foneritreritra n'izany zay ny teneniko hoe misaoran'Andriamanitra ianao fa mbola tahin'ny tompo misy olona ny tena mandalo ady dia oaka ho tsapanao zany hoe raha mbola io ny adinao nefa mbola ahafahanao manompo an'Andriamanitra mbola ahafahanao mihaino ten'Andriamanitra dia za miteny anao hoe courage ianao dia mahereza afaka aloha tsika andao aloha ary raba kely Andonés Suzelle la Suisse Tina Kotarzaka France Marie-Jo États-Unis Erika Rak France Nandro Sorgao Koweït Artisanat de Madagascar France Eliana France Nachela MG efa nalabaiko teo Natasha io France azafady Agnina Rodriguez Arabie Saoudite Soameva France Tahiny Tompo Rolianis Allemagne tahiny tompo Antrakorina France raha tsy diso veriko foana zay raha Antalina Marie Charline Madagascar tonga soa isika amin'nkabo Lavlitina France Yama Odile Koweït Marina Tiana Canada Marina Tiana misy moa nivavaka zao dao mena zavatra ny fitenenana Marina Tiana anao ny fitenenana Makasitraka indrindra pasterana amin'ny fitenenana andao ary sika ivavaka ho amin'ny fandaharantsika androany Andriamanitra mankasitraka anao izahay noho ny fitahinao anay androany noho ny fitahinao anay ny tontolo andronay fanamasino midina anilo anay anio indrindra anilo ny pasteranay amin'ny teniny izay hoentiny eto anio Andriamanitra mijery akaiky ihany koa ny fandaharanay ny connexion ny zavatra rehetra izay ampiasainay arovy Andriamanitra ary arovy mba tsy tapaka ny fandaharanay anio raha mivoaka eto izahay dia mangataka aminao mba ahazo ny tandrify anay tsirairay avy izay mivavaka ataonay Andriamanitra mba ho fiarovana ny fandaharanay tsy ho tapaka mba fiarovana anay rehetra izay ho tonga eto anio ary ihany koa Andriamanitra azadino izay olona any ambadika any ka maniry ho tonga eto arovy amin'ny tananao mahery mba ho tonga eto izay mivavaka atao ohatray Andriamanitra Alleluia Amen Alleluia mankasitraka indrindranao ranabavy Marina Tiana dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Andriamanitra manankiray fahasoavana ny amatianao Alleluia Amen lava be le vavaka tena tonony tsara mihitsy ary fa tsy lava zany ny vavaka izy anteny hoe lava ny vavaka sady maminy tsara tsy lava Alleluia misaotra Marina Tiana izy koa mbola tsy narabaiko vaovao taizy zany tsy haiko loha tany amin'ny FB fa any anaty groupe nahitako an'izay za mantsy mahavariana za taloha mpitantana groupe teto France teto dia zany adminana groupe tsy resaka fivavahana fa groupe natao hifanampian'ny malagasy eto France eto dia efa niala ako tamin'izay dia niteny tsy adminina an'izay groupe izay intsony satria nanoka tena ho an'ny asan'Andriamanitra nanoka tamin'ny nisoka ty fandarana tamin'ny 2018 fa mbola misy olona manao adminana groupe izay tsy fantatro koa hoe za adminana groupe dia ao anatin'ilay groupe izay anisan'ny tantaniko tsy na zany amin'izao fotoana izao misy an'izay ady izay misy an'izay zavatra mitranga le teneniko tantaraiko toy izay ka tsy haiko nahita anareo avy zany fa izay ao anatin'izay groupe izay dia mahita an'izay zavatra izay me manambontsoa France tahiny Jesosy azazaka patitsi France tahiny Jesosy razanazo Sylvie efa narabaiko teo $100 Koweït tsiry amboaramiel France tonga soa isika mianakavy Alleluia dalo tsika ary anao hiritsika
amen. Atolotra anareo ampitiavana be tirity dia ao anatin'izay tsika hivadika makany amin'ny tenin'Andriamanitra. Elaela sy zay tena tany am-piasana aloha dia ohatran'ny tonga tao am-bavako tirity dia ohatran'ny irairaiko teny tany am-piasana tany dia zany dia ataoko izay raha riva aleloia dia andao ary ataontsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra mba ambadika tirity maka baiboly maka toerana tsara fa hian'ny tenin'Andriamanitra fotsika hoe ataontsika mifatiantsika anatin'ny toriteny zany maka toerana tsara anao dia maka baiboly fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao ao aorian'ny tirety mino finaritra daholo tahin'ny tompo sika rehetra. Halleluia. Soran'Andriamanitra. Amen. Fiangatsarevana fiangonana dehibe izy tozy le hira. Mahafinaritra zany tiany izay be koa le hira. Mahafinaritra zany re. Tahiny tompo misaotra anareo nankasitraka. Nankafy. Halleluia. Marina tokoa zany efa trotro betsaka ny olona. Tsy betsaka.
natiran'ny olombelona mihitsy aza manamelo tena ianao raha ianao tonga eo amin'izany zavatra izany hoe zahako a efa trotraky ny adi-tsaina vao natsiaro an'Andriamanitra tsika menakavy io natiran'ny olombelona efa trany atalona aloha tany mihitsy an'izany mahatsiaro an'Andriamanitra ny olona rehefa lavitra ny ziona rehefa mahita ny lokanga ny antony eny amin'ny hazo ny olona taloha tsy nanana droit antsony a hitendry lokanga satria any amin'ny tany fahababoana dia mahatsiaro ny fotoana ny hitendren'ny lokanga mahatsiaro ny fotoana ny faliany sy ny derany an'Andriamanitra mahatsiaro an'ilay fifaliana taloha ilay fiadanam-po ilay filaminan-tsaina ilay fahasoavana mirotsaka ny fitahiana mirotsaka ny fahasoavana rehefa tany amin'ny tany fahababoana tsisy tsony izay dia nalahelo an'Andriamanitra ny olona mahalelo an'Andriamanitra rehefa mahakasika ny nofony ny tsy maheo akaikin'Andriamanitra azy ny olona dia manana natiora tahaka an'ilay zanak'adala nietraika tamin'ny nofony ilay tsy fisiana izy izany ny victime an'ilay tsy fisiana dia natsiaro an'ny rainy izy izay mpamatsy anazy amin'ireo zavatra tsy ampy teo amin'ireo tsy hoe natsiaro an'ilay rainy izy satria mba tia an'ilay rainy fa natsiaro an'ilay rainy izy satria nietraika taminy nisy zavatra nietraika taminy tsy maheo an'ilay ray azy fa raha ohatra tsy nietraika taminy fa hoe mba samy misaraka fotsiny samy netiny natao a tsy nisy olona niverina amin'Andriamanitra zany tsy nisy olona niverina nitady an'Andriamanitra zany ataoko hoe 7/10 olona angamba dia izay daholo ataoko hoe 7/10 ao ihany ny 10 izay tsy ohatr' izay tsy ohatra tsika ao anatin'ilay 7/10 daholo fa ny zava-mahafinaritra dia izao Andriamanitra indray a mifanohatra amin'izany Andriamanitra ry havana manana anjely be dia be midera azy andro aman'alina ao an-danitra fa mahavariana mbola tsy fony foana tsika na dia maditra azy mbola tsy fony foana tsika na dia manao tsinitsinina azy ary tsika misaraka amin'Andriamanitra tsika tsy malahelo zany tsika mangatsika manadino mivavaka manadino tandrina didin'Andriamanitra manadino mamaky baiboly zasy tsy mivavaka tsony fa reny rehetrarehetra ireny tsy olana amintsika fa Andriamanitra raha tsy mitasy tsy mijery sy tsy miheno antsika dia olana amin'Andriamanitra fa na dia efa nialavitra be any ary tsika mbola manodila tsofiny andro andro dia mba miantso izy mba ho tanterahako aminy hoe raha miantso izy dia amaly halleloia zany Andriamanitra fitifirija hatramin'ny omaly ngamba ny safako maly na hitan'se dia efa tiako fantatra izy moa lefa mivakarala ve tsika sa hoe androany fitifirija vao lefa mafiresaka fitifirija ma zao lefa mivakarala kely zany tsy fantatra raha mba azonao tenenina halleloia androany zany havana hitondra tenin'Andriamanitra foy ho fampatsahivana atsika te-panomboana teteny aminao hoe tsara Jehova ary saorana azy mbola tafavory eto indray tsika androany za mahita ny anaranareo rehetra miseho eo dia faly foana ny foko hoe mba tsisy latsaka an-dalana misaotra Jehova anatin'ny herinandro zany kely avana ny andro sabata miraha tonga ny andro sabata betsaka ny olona tavely ary mifampiaraba mihitsy ny ankonana taloha rehefa tonga ny andro sabata halleloia faly ary se mahita an'izay eto tsika zao raha mifakahitsika tonga ny sabata ohatr tena famihana mihitsy tonga eo tongotry ny tompo hitandrina andro sabata zany tena velonaina somatsara mitahian'Andriamanitra meny heri-tanjaka fahasalamana afaka tonga eo halleloia zava-dehibe zany izay ten'Andriamanitra tsika ifampahery halleloia Korintiana faharoa toko 5 andiny 17 Korintiana faharoa toko 5 andiny 17 aminaran'i Jesosy manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao ireo halleloia
efa lasa ny zavatra taloha, nisy zavatra zany teo aloha teo efa lasa reny, ary efa tonga vaovao ireo, tsy zavatra ray zany fa maro. Resaka momba n'izany tsika androany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, ny dikany teny koa dia tahaka an'izao hoe raha misy olona tonga ao amin'ny Kristy, na hoe raha misy olona teraka ao amin'ny Kristy, izy daholo zany a. Raha misy olona niova fo ho lasa ao amin'ny Kristy, raha misy olona nifindra ho mpianatry Kristy, eviny daholo zany. Raha misy olona zany a, misy raha teny anglisy zay hoe nanapa-kevitra hiaraka amin'i Jesosy a, dia tsy miverin-dalina intsony a, tsy miverin-dalina intsony aho izy lera, dia nihazo fijaliana eo anoloako fa ny fahotana ao aorianako. Halleloia, fa efa ao amin'ny Kristy azo ao, hoy ilay tononkira. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, zany niza zany a, olona efa ao amin'ny Kristy dia olom-baovao ny fiantson'izany olona izany. Zany hoe vaovao zany a, vaovao tsy le taloha intsony. Raha misy appareil zao, manana appareil tsika, lany pile, dia le pile taloha iny esorina fa asiana pile vaovao. Vaovao zany hoe le olona teo ihany a, fa lasa vaovao no avaozana. Nisy zavatra nesorina tao a, dia esorina vaovao. Halleloia. Tsy possible mihitsy zany olona ao amin'ny Kristy dia ny teo ihany ny teo. Misy zavatra zay vatatsika rehetrarehetra, ohatran'ny hoe tsika zany vatan'iny a, fonony. Fa na ny fonony na ny ao anatiny dia niova, dia fantatra foana mihitsy ny olona hoe tena efa ao amin'i Jesosy. Ary rehefa ny olona niova fo ao amin'i Jesosy dia tonga dia fantatra hoe ao amin'i Jesosy iny. Fa bedibe ny olona miova amin'ny zavatra hafa. Bedibe zao ny olona ohatra hoe samy ohatra hoe zana ozy le ramatoa zay, ny zanako zao faly be fa tsy mifoka sigara intsony ny zanako, fa zany rongonirongony zany zao no mba foany. Dia miova, mbola mifoka ihany izy fa miova fotsiny, mbola mamofofona ny samihafa. Ny vadiko Kristy tsy misotro lapelatsoa fa misotro taoka izy sisa zao. Za zao zay mba tsy mankany amin'ny sampony Andriambodilova intsony fa any amin'ny sampony kely maditra zao za mandeha. Dia tsy hitanao misy ovana iny a, ny sampony no niova, fa iny olona iny a dia vaozina foana iny. Iny olona iny dia mahantra foana iny. Iny olona iny dia manofo ratsy foana iny. Iny olona iny dia tsy mety tafavoaka foana iny. Fa diranovana foana iny. Na iova sampy 10 ary iny. Ny sampony tsy fantatra hoe ina indray zao samponareo iny. Azao manompadre sampona sinoa reny indray zao ny mba hitako metimety. Fa tsy miova ny fiainana iny. Fa ny olona anankiray efa tonga ao amin'ny Kristy dia tonga dia tsapanao, tonga dia tsapain'ny tananao. Na mijery an'iny olona iny anao, na meno an'iny mitelina, na mahita an'iny fihetsika iny ianao, dia fantatra hoe tsy tena zavatra hafa, tena Jesosy io. Halleloia. Satria ny olona iny dia lasa vaovao. Misy zavatra miova tanteraka mihitsy. Misy zavatra tena mitsombadika tanteraka mihitsy. Za mahafantatra olona maro ry havako malala. Tena hoe mitsambadika tanteraka, tena manontany hoe izy io sa tsy izy. Misy lehilahy teraka jamba zay ao amin'ny Baiboly ao, dia nisotran'i Jesosy izy. Fa rehefa nahilatra izy dia tsisy n'iny ny olona hoe izy iny. Dia sasany teny hoe tsy izy iny. Satria tena tsy mampino tokoa fa tena niova izy, lasa nahita izy. Misy namako efa teneko anareo foana. Misy namako any Madagasikara. Jiolahy nikoizany zany taloha. Jiolahy nikoizany efa nahamono olona zany. Nitifitr'olona zany. Nanatsatoka sabatra olona zany. Misy olona maty an'izany. Ary tena naniavako azy izy taloha. Tena mitsoaka vao mahita azy, navany. Tena mivily lalina nefa mpiray tam-po, satria tena loza be zany lehilahy zany. Ary ny fiarahamonina tonga dia fa tena tsy te hiarika an'izany.
atoandro izy matory ao an-trano dia tsy mahofa-trano tsony koa fa miovaova-trano imbevy satria dia avy ny polisy andro aman'alina mandava-taona dia ireo cherchen'ny polisy foana dia miova-trano foana dia na matory amin'ny tandro dia mitetaina tsisy fiadanana ao izy ny alina izy tsy matory fa mandeha manafika dia manambola mahazo vola fa na ny fotoana inanana n'le vola sy le zavatra azo ary tsy misy satria ny atoandro koa ianao mbola miafina ihany koa matory ianao taitaina zany olona zany revana tsaiko na 7 langa manaraiky 12 lahatra zareo mpiara-manafika efa maty daholo rehetrarehetra ireo izy reriny tsy maty feno azy daholo ny fonja rehetra eraky Madagasikara efa nisy azy daholo ny fonja be dia be tao Madagasikara tao gadrarianany dia izy tsisy tsisy aza manaty batra tsisy tsy mijery ny havany zany tsony tsy fantatry ny havany koa na maty na velona tsy fantatra tsony tsisy an'izany eo mba mamangy tsisy an'izany ary tantarainy anay eo ny fahavetavetana ataony rehefa mamono olona fa mahatsiraviny zany rehefa mahatsiraviny eo mason'le vehivavy ny tifiriny le lehilahy dia aveo mbola naovan'ny filandratsiny le vehivavy eo vehivavy efa matahotra tena mahem-pobasy dia mahaty ny vadiny fa mbola tena raha meno an'izany no dia hoe tena manozona angamba ianao efa nidoran'ny olona zany lehilahy zany maty foana ny afo tsy mety tanindrehitra tonga ihany ny polisy ozy izy dorana amin'ny lasantsy fa tena maty ny afo tsatohan'ny olona zava-maranitra fa maratra dia tsabonany amin'ny fonjany dia sitra dia tsy maty izy fa niova fo izy narepitoriteny izy tonga tany am-ponja dia voatsindro ny tenin'Andriamanitra izy dia reny zany teny zany mara hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha inona ny tarindreo zavatra taloha le zava-dratsy rehetrarehetra taloha mialohan'ny idiran'ny Kristy eo amin'ny fiainanao dia tahaka ny trano anankiray misy entana tsy afaka apiditra entanao mihitsy ianao raha efa feno entana io be dia be tsika manavao fanaka na manavao entana ao an-tokantrano dia inona ny ataontsika esorina aloha ny sasan'izay efa teo an'olo meuble ianao dia alefanao le meuble taloha io mba hidirany vaovao ny kirotarotana rehetrarehetra ny kirotanetana sy loto rehetrarehetra sy ny tsy fahatanterahana rehefa hiditsy Kristy mialohan'ny atokavany olona anankiray amin'ny Kristy manapa-kevitra zany olona zany hoe za Jesosy arak'ilirany teneniko teo tena tapa-kevitra rahalahy fa handray an'i Kristy tapa-kevitra ranabavy tapa-kevitra rahavavy fa hanovan'ny fiainako ary rehefa hiditsy Kristy dia dingana tsy maintsy ataontsika ny manaiky mba ho laso izay zavatra taloha ireo tsika tsy afaka manao fitandroa Kristy koa tsy afaka entina miaraka amin'ny zavatra tsy anazy zany reo zavatra rehetra taloha ireo mila miala aloha ireo dia miditra Kristy ianao tsy afaka anaovana taingim-be manahoana ny taxi be rehefa anaovana taingim-be tsy mijalijaly mihitsy mijalijaly minainana mihitsy ny taxi be miakatra fiakarana rehefa anaovana taingim-be midibodinana misaofo ny frein miaka-piakarana misaofo ny motera mijana iny revana ny fiarakodia atao taingim-be io 5 place nefa nareo 3 mipetraka ao anatiny io za dia variana taloha taloha ry havana mahavariana azy fiainanay taloha zay fitomena-da ny zanaky papanay sy mamanay dia miaraka amina taizan'ny mamanay sy papanay hoe mpanampy anay moa zany dia miampy ny papanay sy mamanay
folo zany zay ny tomobilinay tamin'izany fantatra hoe inona tamin'izany mbola tsy nisy hoe monospace hoe 7 place 8 place tena betsaka ohatran'ireny hoe tsy hoe 404 familiale reny na ohatrany fa simka an'izay malala simka P60 ny tomobily amin'ny papanay lana anankiroa izy dia izany nefa no mitondra fa tena tsaroko ry aman'izay taloha tsy tadidiko mihitsy fa natena zany ahoana ary ny place eto anatin'izany simka P60 ankehitriny rehefa mijery an'ireny fampisehoana fiarakodia ireny dia mijery an'ilay simka P60 ny papanay taloha dia miezaka be aminavina ahoana ary nipetrahanay folo mianaka tato anatiny ity folo mianaka fa tonga hatrany any Tsirabe zay any Ambositra zay any Tamatave zay ary ny zavatra tsaroko tao an'saiko dia io papanay tratran'ny polisy foana io dia taingimbe ny olana izy fotoana papanay entina avy mandeha zay tamin'izany avy mandeha mitsangatsangana dia sakana an'ireny polisy jiromanga reny dia nentina tany amin'io hôtel de police amin'ny central io papanay zay rehetrrehetra nentina tao dia ny tômobily mijanona amin'ny tokotany any dia papanay entina miakatra tao ankety eo ambony eo satria taingimbe olona folo anatin'ny tômobily tokony ho 5 tsy tadidiko mihitsy ahoana fipetrahany eto anatin' izany za aloha dia akaiky papanay sy mamanay ao aloha za olona ty tômobily tiako mihitsy mijery an'izay atao papanay dia efatra zay eo amin'ny devant dia nenina ao aoriana fampitaingitaingina fa alasa tonga fa ilay olona mipetraka ao eo ihany fa ny fiara mijaly za dia teny aminao ianao io fiara taka ny fiarakodia ianao io dia mitondra mpandeha tena misy mihitsiny zavatra tsy maintsy miala aloha ao dia miditry Kristy fa raha voasady entinao ao le zavatra taloha reo no ao Kristy dia taingimbe dia mijaly dia le fiara no mijaly voamaly tsika mitondra fa Jesosy tompony lakile any fampatesana sy ny fiainantsika Jesosy zany tsy dia hoe misy fijaliana hoe ahoana izy raha entinao anatinao nefa anatinao misy etam-be fa ianao le mitondra no mijaly andrano te hanao antsova amintsika fa tsy tokony hampijaly te fivavahany te nefa dia betsaka no mijaly ahoana mahatonga ny olona mijaly satria le olona tsy anaiko olom-baovao satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy mahatonga azy olom-baovao efa lasa le zavatra taloha dia efa zay no natonga azy vaovao dia tsy mety olom-baovao mihitsy zany ny olona raha tsy mafoy an'ireo zavatra taloha dia misy olona nefa dia hitondra ny Kristy izy tianao anatin'ny Kristy fa ny zavatra taloha tsy fony esorina tao le avako ny zavatra rehetra dia safidy isika dia nomen'Andriamanitra fahasoavana ngezabe mba hanantsika safidy lalana lehantsika tsy mitovy amin'ny lalana lehan'ny biby ny biby tsy misy an'izany safidy zany hoe fidianareo an'io ny lalana lehanareo za mitenanao fidio fiainana dia ho velona ianao ny biby rehetra maty daholo na biby tsara fanahy na biby masika tsy makany an-danitra ireny tsika ho any an-danitra afaka makany afaka tsy makany safidy tenareo le vehivavy anankifolo mitazona lehilahy anankiray dia le niteny hoe ny hohanina ihany no hohaninay no tafiana ihany no tafianay fa tinono hoe anao zay mba ho afatondromaso anay reo le fiangonana folo reo sarotra amin'ny fiangonana zany hoe tsisy an'i Kristy zany fa indraindray koa tena sarotra amin'ny fiangonana no tsy mampiditra zava-pisotro misy alikola rehefa hanao ezaka tafitrano-piangonana hanao ezaka trano-vady-piangonana satria mila atao ny tranon'Andriamanitra ny fiangonana dia 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 mila atao ny tranon'Andria
ny olona tonga ao olona ty fety mila sina fety assuire évangélika sy fitaovavahana ny voalohany fa fitaovy an'le mampahazo aina ny olona ny toy andretrarehetra de tsy maninona mba mivahatra alikola kely tsika amin'io fa mila fitanaingana ny tranon'Andriamanitra. Za ry havana teteny aminao mijaly ny olona manao taingy be, mijaly ny olona anaovana taingy be, sady mivesatra n'izao tontolo zao anao, mivesatra ny Kristy anao, surchargé ange ianao manao mahatonga anao surchargé, ianao no mijaly indrindra noho ny olona rehetra. Ny olona ry havana rehefa mivavaka ka mivavabavaka de resy ny olona tena tsy mivavaka ny fiadanana. Jerinareo azavaiko sy zavatra zay. Hivavaka zany ianao zao de manomboka misy zavatra am'izay fantatrao fa tsy azo atao. Tsara fantatritsika aloha tsy possible zany hiaraka amin'Andriamanitra ka tsy misy lalàna avot'Andriamanitra zany. Vao nisy zao tontolo zao, vao nisy ny olona de nisy ny lalàna. Vao inga zany no tolitsika ny azo eo amin'ny voan'ny za azahoanina. Zay le tolitsika tamin'ny sabaty zay didy ray fotsiny nanasina ny tandremany Adama sy Eva taloha fa nyravahany devoly teo am-potritry ny hazo teo zany devoly le tsisy an'izany rehefa fa hoany fa tsy tia ny Andriamanitra fotsiny nareo hitovy aminy nandrava n'iny didy ray iny iso raha voisanao am'izay ny didy tokony tandremanao amin'ny baiboly eo maro. Misy didy makasika ny fiainan'ny olona rehetra rehetra ao. Raha misy olona nahafaty olona tsy mbola misy didy mamfe an'izany. Raha misy olona manao firaisana amin'ny biby ohatra, misy lalàna mifandraika amin'izany eo anatin'ny baiboly eo. Tanoha tsy nisy lalàna be dia be amin'izay. Diso zany tsika raha mieritreritra fa hiaraka amin'Andriamanitra dia tsisy lalàna ho tandremana misy. Ary teneko anao isika io ondry ao anaty vala. De ny vala raha ny tena marina dia vita amin'ny hazo fefy manodidina. Fa isika ondry amin'izao, ondrin'Andriamanitra, tsy misy hazo manodidina antsika. Fa didin'Andriamanitra ny fefy manodidina antsika. Hoy Paoly hoe voageja manodidina izahay nefa tsy tery. Voageja fa tsy tery. Inona ny mangeja? Lalàna, didin'Andriamanitra. Aza manao an'izao, aza manao an'ry, aza manao an'ity. Ary le izy dia tena vala tokoa. Ny vala taloha dia ny biby masika ny ivelany tsy afaka miditra ao anaty vala. Fa ny mahatonga ny ondry maty lasan'ny biby ty dia mivoaka ny vala. Raha ao anaty vala zany ny ondry, milamina be mpiandry ondry, reo daholo zareo. Ny biby any ivelany tsy afaka misaoty ny vala zany. Fa ny afaka mahatonga ny ondry anankiray very dia nivoaka ny vala. Vao ivelanao dia vao ny biby dia sy ny biby masika. Fa raha mbola ao anaty vala ny ondry tsy very zany. Ary diso hevitra ny olona mieritreritra fa hanompo an'Andriamanitra fa tsy hitandrina lalàna. Satria nahoana? Tsy ao anaty vala. Ary tsy afaka nitaraina ianao raha misy biby masika mahazo anao, mihinana anao. Raha ty fiainany ty mihitsy lasa biby masika manaikitra anao amin'ny fiainanao dia tadidio fa tsy afaka hitaraina an'izany amin'Andriamanitra eo satria Andriamanitra efa nanome antsika fefy manodidina. Nangejany andry Paoly io, nangejany andry Petera io, nangejany andry olona rehetra izao nahatonga ny fiainan'ireo lamina. Misy olona mandray an'i Kristy fa tsy mety olom-baovao mihitsy dia tsy manam-piadanana zany. Zaho miteny anao fa ny mivavaka tena mahafinaritra. Tsy misy zavatra mahafinaritra ohatry ny mivavaka. Tsy misy zava mahafinaritra ohatran'izany miaraka amin'Andriamanitra.
miaraka amin'andriamanitra zany tena isan'andro isan'andro anao miaina tantara-pitiavana mahafinaritra. Isan'andro isan'andro tsy tapaka tantara-pitiavana tena tsara lavitra noho ny telenovela fifankatiavana hitantsika ireny. Isan'andro isan'andro isan'andro. Raha mbola miaina koa, raha mbola velonaina koa, vao misokatra amin'ny masonao, mandra-patoronao, miaina tantara-pitiavana miaraka amin'andriamanitra. Ary tantara tena long métrage be mihitsy io. Zariavana. Fa misy olona mahita ny fivavahana ho zavatra tsy mahafinaritra. Eta mavesatra, geja, fijaliana. Amin'izay fotoana izay ny mahatonga an'izay dia io olona io mbola tsy misitraka n'ilay fivavahana. Misy zavatra tsy mampiadana ao. Ahoana mahatonga anazy tsy adana? Misy zavatra fadiny tsy ataony nefa tiany atao. Ny olona nefa manao. Ary avy eo ilay olona misy degré an'ilay izy. Rehefa zavatra kelikely azo efiana dia mipetraka amin'ny mampivavaka izy dia tsy ataony. Fa rehefa amin'ilay zavatra tena tsy tady, mijery hoe tsisy mahita dia atao ilay izy. Amin'izay fotoana izay nefa dia izao ny olana. Lasa taingim-be ianao. Lasa fiara taingim-be ianao dia reraka be ianao. Miakatra ianao reraka ny motera. Midina ianao reraka ny frein. Za taloha nanao taxi. Dia ny tomobilako taloha nisy problème ny frein dia taloha moa ny antsika tany amin'ny Madagasikara tamin'izany dia supprimena ny frein. Mahay-an'izany daholo angamba antsika rehetrarehetra. Dia ilay taloha izay ihany mamboatra ny fiaranay. Misy tsy mety dia asiana fantsika izay dia izay vao hidina ilay tuyau-na frein dia tsisy frein izany dia frein eo aloha ihany misy frein. Fa nitondra olona matavy be anaky 3 sa 4 nidina avy any amin'ny Rova, hidina ho any 67, hidina any Mahamasina. Fa aneky ny rehatra ny tomobiliko. Tonga ery Mahamasina ery, nidonaka be io frein satria maninona? Reraka midina fidinana ianao reraka ny frein anao mitazona an'io satria maninona taingy be. Miakatra moa dia efa misaofy indray ianao. Ka mahatonga anao tsy manam-piadanana sy tsy manam-pifaliana mivavaka dia ataonao taingim-be. Sady ao ihany Jesosy, ao ihany za mivavaka dia reto tsy azoko atao, ao ihany koa nefa le zavatra taloha tsy mety esorinao, afangaronao. Dia tsy mety ahita fiadanana ianao amin'ny fivavahana. Tsy mety mahita fifaliana ianao amin'ny fivavahana. Lasa tsy mety mahafa-po anao ny fivavahana. Nefa ny fivavahana amin'Andriamanitra izany ry havana ny zavatra feno indrindra. Teneniko anao izany. Mahatonga fifaliana io, mahatonga fiadanana io, na saina, na fo, na fanana, ny vatanao miadana miaraka amin'Andriamanitra. Maharavoravo anao tampoka izany. Alleluia. Tsy fantatro tsisy antony fa tonga dia ohatran'ny mahatsiaro fifaliana randranandro dia mahatsiaro fifaliana tampoka izao fotsiny. Tsy mahatsiaro irery izany rehefa mitady hatsiaro irery anao dia hidina ny trano, vao menao tsy mifangaro amin'ny izy hidina ny trano. Mandoarika ianao, vao menao tsapanao tsy irery ianao. Ary ny io naiza naiza misy anao. Mahafinaritra angamba ny fivavahana dia misy problème ianao. Manondrika ny lohanao anao dia mivavatompo. Jereo ty problème ty fa tena mafy amiko ty. Dia inona tokoa? Tena renao mihitsy nisy ny jery ilay problème. Maninona ianao tsy etiova olom-baovao e? Maninona tsy mety esorinao ilay zavatra taloha ireo nefa tian'Andriamanitra hosoloana vaovao. Zao rehefa na zavatra mba mahakasika ana amin'Andriamanitra raha ny fiainako manokana ny Jehovah-velona aminao aho. Misy ten'Andriamanitra ity vakiko amintsika. Asan'ny apôstôly toko 7:10 andininy 7.
asiny apôstôly a toko fafito amby folo andininy fatelopolo bakitsika izay iry zay bakitsika izay teny zay rehefa avy eo mpandraso vetivety aloha ny zavatra kely ataoko ty ohatr'izao tsika raha tany am-piangonana dia misy olona anankiray tenenina hoe mba vakia mba misy mamaky tena raha dia misy mandray micro dia mamaky tenin'Andriamanitra ho anapakarakarako ny eto alleluia mba raha vasitsika an'izany indray andro any mbola ataontsika en ligne eto foana reto groupe izay maharesy reto dia misy mamaky teny tampoka rehefa tonga ny fotoana zahoany zay efa vita ilay zavatra tokony nataoko ato asany apôstôly toko fa fito amby folo andininy fatelopolo ary vakiko amina ran'izao zao ry havana malala rehefa nanomana ny toko tentia dia voakasika ny foko ny antrehetra an'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra anahy tsy haiko ianao raha mety hatsapan'izany samy anana ny fahatsapantsika androany fa za ty ry havana tena resy lahatra tena tian'Andriamanitra zao mahatonga na miteny anao an'izany nandalo ny fahatanorako ary tsy moramora ny fahatanorako fa za dia zaza tena anisan'ny aina ato anatin'izany hoe ditra taloha ary tena nanara-po tamin'izao fiainana izao hoy izy ny tenan'Andriamanitra hoe tsy tsaroako kory tamin'izany fotoana izany fa za dia zanak'Andriamanitra ary tsy tao anatin'ny saiko izany hoe zahako za tingeka ho mpanompon'Andriamanitra na hoe mba hanao préparation amin'ny ninona momba n'izany zavatra izany tsy nananeritreritra n'izany mihitsy ny ahako fa zao nataoko ny fiainana ary rehefa nataoko ny fiainana dia tena tsy nasiako fetrany fa tena hoe zay rehetra ny tiako natao dia nataoko avokoa zao no ahitako an'le tenenako anareo an'le fitiavan'Andriamanitra amin'ny fiainana nomen'Andriamanitra fotoana tena nomen'Andriamanitra fotoana ry havako nandehanako tamin'ny fiainana izao tontolo izao tsy dia nigelen'Andriamanitra mihitsy aloha za nanomboka teo amin'ny 12 taona ka tena tsaroako nanomboka niditra tamin'izany hoe ditra niditra tamin'izany hoe ditra dia ohatra ny teteziko daholo ilay karazana ditra ny niakatra tsy ny stopen'Andriamanitra mihitsy tena hoe tena nanara-po nara-po tamin'izao fiainana izao dia rehefa vita amin'izay mativa ho vita amin'izay ny ditra rehetrarehetra ny ditra tamin'ny andronay tsy haiko amin'izao mety efa misy karazana ditra vaovao hafa fa tamin'ny andro elo ny teneniko dia nitseren'Andriamanitra teo aloha dia tsapoko ankehitriny fa tsy lavitra anahy Andriamanitra tsy lavitra anahy Jesosy fa manaranara-maso eo ihany izy hoy ny asany apôstôly toko fafito amby folo andininy fatelopolo manao hoe ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy efa nanendry andro ray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny ka efa nanome vavolombelona hampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty dia zava-mahafinaritra anatin'ny isaorako an'Andriamanitra dia hoe tsy nitazoman'Andriamanitra alahelo tamin'ireo zava-doza tena misy tamin'ny ditrako tena zava-doza tsy fampitantaranao an'izany kory ka hoe haka diplômany amin'izany na haka sitraka amin'izany fa fantatra hoe zavatra ratsy natao fa za samy tenanao fa misy tamin'ny ditra nataoko na natombo tamin'ny fataon'ny olona ary misy tamin'ireo tena ditra tena ratsy fa zao fantatr'Andriamanitra fa tiako ny nanao an'ireo
mety amin'ny nofontsika ingery avy nyreo ditra rehetrarehetra hoe tena mifanaraka tsara amin'ny nofontsika ingery hoe de manao ala izy nofontsika tena tsapatsika mihitsy hoe tena mety tamintsika de mahafaly atsika le manao ditra toy izany manitra ataovy aloha ataovy misy ao atsara lalànao misy toerana anankiray zay fisotroana de fitsangatsangana de feno sarim-bavy reny ao mbola vo 5 taona zay tamin'izany efa piditra tao zasy le cousin-ko zay de zay ny kely indrindra tao tamin'izany de gaga ny olona mahita ny miditra fa tsy be tokoa nefa de miditra ao zay de ohatran'ireny fiainana any amin'ny westerne le anaty salonina tamin'ny westerne reny fiainana tena de voly tanteraka mihitsy lozika moa tsy haiko sy izy aminareo mahafantatra ny toerana atao hoe lozika fa lozika ny ataony sura fiantso an'izay tanàna zay Tsindraka mbola aty amin'ny hitanareo aty amin'ny miramidina avy aty Ambatomena zany de hidina eo tsara lalàna de eo amin'ny coin eo izy trano avo be zay fa Tsindra izy fa misy anarana zay fa tsy tiako tenenina moa izy sao de manara-baraka ny tompony fa lozika ny teny tsisy tsy mahalala an'izany ny olona hoe lozika de miditra ao amin'ny lozika ianao de tonga de ohatran'le fiainana any amin'ny far west reny tena fiainana be ny zanaky ny alina ao be ny sarim-bavy reny tena de misotro de miloka de tena rehetrarehetra 5 taona de efa piditra tao anatin'izany toerana zany ary miditra tena tsy ampisalasarana rehefa zatra mihitsy fa zao misy maso tena mijery de fifaliana ho ary avana ny tenenako anao androany fa zany men'Andriamanitra an'izay fahasoavana miavaka izay hoe navelany aloha nanapitra misy zavatra anankiray ngery avana tena loza misy le olona vo 14 taona izy de mpanompon'Andriamanitra ny vavaka tandrina sabata de mpanompon'Andriamanitra de fitabatisa de naminao mpanompon'Andriamanitra tsy nahita na de anankiray tamin'ny zavatra ratsy n'izao tontolo zao ary tsy hisy tsony le hoe zavatra taloha raha misy olona izy de vaovao izy de efa ratsy ny zavatra taloha izy indro tonga vaovao zany ny ala zavatra taloha tena be de be hoe tsy mieniko ny ala nieniko ny ala ary efa afa-poa ary zava-dehibe amiko zay zavatra anankiray zay hoe tena tapitra ny tabiloako Jehova nijerenao za nandrasanao teo fa zao ankehitriny anompanao amin'izay de tena voninahitra n'Andriamanitra itsoroka avomelona aminareo fa raha za manokana tonga tamiko zany teny zany hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao zany za hitanao zao tsy manao taingim-be ary tsy taingim-be za raha fiara fa ny zavatra taloha rehetra de efa nariko ary ny vokatra zay mahatsapa fifaliana sy fiadanana manompan'Andriamanitra satria tsy miara mitaingina atao anatiko tsony Kristy sy ny zavatra taloha tsy hoe misy zavatra tiako atao te hifoka sigara mafy fa no ny asan'Andriamanitra de hifoka de miteny atao anatiko te hifoka sigara de manao fandarana eto aminareo eto mody kalma be fotsiny fa tsy milamina mihitsy fa tena te hifoka sigara be na hoe tena manembonembona fofotoaka te hisotro toaka fa mba zo mahariva ihany fa manao asan'Andriamanitra moa ny tena de tsy afaka manao ninina fa de ndana miantsona ndana zara mbola anao asan'Andriamanitra ana fa misy vavaka fiambenana androany raha amin'ny samedi soir tsy misy vavaka fiambenana amin'izany ny afaka mety aminareo tsy ete tsy voatazo ny asan'Andriamanitra eto efa zake tena te hisotro tsy zany ary avana tsy zany ary avana efa tamin'le fotoana ninin'Andriamanitra tsy nijereny reny
ary isorako an'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra tena fahafahana alo tao anatin'ny fahatanorako. Raha za zao tenenino hoe rahalarado nareo hoe dia mbola tsy nisotroka efa nisotro toka 40 taona zay mama dia tsy samody dia tsy akona daholo na ravoavo mbola tsy mety afaka dia matory eny tambarin'Andriana ohatran'ireny sy sans abri eny zay matory mandra-pisavany toka. Zava-mahadomely isan-karazany mbola tsy nisy rorô tamin'izany fa ny zava-mahadomely lafa dia nahita karazany maro reto tamin'izany ary na mbola kizokizo fifohana zava-mahadomely riavana dia hitanay daholo na any iny dia sy any atao madinika zany na ao vasakosy zany na any Andranomanalina zany na ary ambadiky ny Senam hitanay daholo zany zazo anay hitan'izany daholo fa nijeren'Andriamanitra ataovy izy Jehova fa zao kosa atsoko ianao avy eo ataoko olom-baovao ianao avy eo. Alleloia. Rehefa olom-baovao amin'izay amin'ny Kristy tena niala ilay zavatra taloha dia za tsy mijaly manompo an'Andriamanitra io. Ny problema be dia be ny olona mijaly satria zao misy zavatra tsy voatohatra nefa te hivavaka ihany satria mivavaka mahafinaritra any amin'ny lalam-by roly koa zany efa nakany. Alleloia. Misy zavatra mahafinaritra ilay mivavaka fa misy zavatra tsy fohy. Za teny aminao androany mijaly amin'izany ianao ary za mbola miteny raha mbola tsy resy lahatra hoe fakaiky Jesosy za mihitsy miteny anao hoe andana aloha raha nabavy ataovy andana aloha raha lahy ataovy aloha le any azonao tonga eny avy naza mampijaly tena io tsisa zany hoe tsy maintsy mivavaka izany. Za miteny anareo androany za rado rakotsy raha manome anareo antyteny ty androany laingy zany hoe tsy maintsy mivavaka izany. Laingy zany afaka tena androany no manavaka za tsy hivavaka aloha ka lohakareo pokelaka tena azonao atao mihitsy zany ary tsisy Andriamanitra ho tonga anao ka hampanofo ratsy anao anakendakendanao mihitsy androany alina hoe ty vavaka zany ahoana ny ty vavaka za tsy vavaka hivavaka re dia tsy kenda intsony. Tsisy Jehovah Andriamanitra anao an'izany. Tsisy Jesosy hampanofo ratsy sy hanenjika anao hampatahotra anao zany hoe io hivavaka tsy hivavaka tsisy zany. Fa malalaka be mihitsy ianao androany raha tsapanao fa mbola taingimbe ny vatanao taingimbe ny ara-panahinao tsy mahita fifaliana sy fiadanana ahitandrina sabatany ray be zany hoy izay raha nabavy tarita hivavaka izay le andro tsika moa nataraty tsy azo mihina crevette nefa tena fety tany ampiasana fa reny crevette be reny raha nadarado ohatr'izao ny ataviny fa tena tserena fotsiny tadidiko raha nadarado tsy mahazo mihinana any reny. Mijaly amin'izany ianao ndanao andro fa tsy anananao fiadanana zany. Mijaly amin'izany ianao taingombe midibidinana ianao mijaly miakapiakarana ianao mijaly satria maninona sady entinao tsy hity Kristy ao anatinao ny taloha tsy averanao mialo ao. Inona ny fiainana amin'izany riavana? Tsisy fiainana zany. Androany za teteny aminao za misaotra an'Andriamanitra tapitra ny tapilo nanapa-kevitra rehefa tonga ny antson'Andriamanitra efa tapitra raha teo ny tapiloako izay hoe Jehova anompanao ary ahy anompanao ahy sady zao nge Jehova efa hitako le taloha nampitahaiko fa afaka miteny azy hoe tsy misaotra anao. Alleluia. Betsaka ny zavatra tsara nataonay taloha io mivokalo io dia zavatra tena fantatra tena tiako arak'ireny tena tiako na fa ny ala mivokalo tena tiako taloha mandeha boîte de nuit zany sy vetivety zay dia tonga any amin'ny boîte de nuit anatsirabe taloha mialo eo amin'ny 13 mai tamin'izany dao any Atsirabe raisiko ny fambolina dao any Atsirabe tsy matahotra an'izany tetezan'ny
ambomandroso misy matoto zany fa ndao fa tsy misy mijery tsy navelany Jehova maty tamin'ireny vocal zany ny tena zavatra tena hoe raha vao tsy ny vocal zany dia ohatrany hoe marary zay mato tsy ny vocal misy fotoana raha marary mbola tambaridolona eferarigona fervex mandroatrandroatra tsara mihitsy dia iny ny sotroina dia mihafanafana kely dia mandeha amin'ny alina tena zavatra namatotra anahy ary tena fanahy ratsy namatotra anahy mihitsy zany hoe matory ianao amin'ny alina dia tena renao mihitsy misy mamofotsy tana vocal eny tompo mandeha vocal lasa veloma tobila amin'ray maraina ny olona mody amin'ray maraina za mamelona tobila mivoaka amin'ray maraina gaga ny mamako tamin'izany ry abako fa zany efa lasa ary tsy te hiverina amin'ireny intsony ary namako rehetra hatramin'izay hiantso aho ka mampitamby anahy hoe misy zavatra tsara be tena fiainana tsara be mihitsy tena ny zava-pisotro eo daholo tena efa teo ahako ny ala dia mahatonga nasambatra manana an'Andriamanitra alleloia ny mahatonga nasambatra manompo an' Jesosy dia satria zao za tena nanaiky hanala ny zavatra taloha tsy zavatra mandindondindona anahy ka tsy hananako fiadanana zany ary tiako mbazaraina aminao zany androany zay manana gropy atao hoe gropy zay maresy io gropy io tena nitsangana taloha zay manana gropy marobe teto vavaka fiambenana 1 2 3 4 5 vavaka fiambenana 1 vavaka fiambenana 2 misy gropina 50 olona avy zany natao reny tsy hoe zay tonga ao anatin'io dia ho any an-danitra na hoe zay tonga ao anatin'io gropy io dia tsisy problème tsony ao ary misy gropy fitondranam-bavaka fa io gropy io natao hitehirizana io gropy io natao hifampitezana io gropy io natao hanoerana fakapanahy io gropy io natao hifampijoroana vavolombelona hifampaherezana hifampitondranam-bavaka rehefa mandeha ny fotoana mijery fandalana io zao nareo dia tampotampoka ohatra manomboka amy mandroso zao mitena pitsarabitsy misy commencement manomboka amin'ny 6 maraina ny Jonathan sy Tojo rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo manao an'ilay fandalana commencement kila sy mamitiny natoloteny dia vita iny dia misy ny commencement anaty Zoom dia rehefa nareo ilay manomboka mangety tena onaranatarika zany commencement tsy mba te hanatrika an'izany dia manomboka manaritra reo indray mandeha indroa intelo efatra indimy dia manomboka hita nefa manomboka mangetaheta dia manomboka mangatabavaka ty ambadika dia manomboka tezaina ampianarana tena Andriamanitra ty ambadika dia ampidirina anatin'izany gropy zany amin'izay inona moa ny atao anatin'ilay gropy fifampitezana no natao hitehirizana zao misy zavatra teneniko anareo ty misy expérience rezaraiko aminareo tsika rehefa ao amin'i Jesosy ka mipetraka fotsiny vetivety antsika ny tafajanonao amin'i Jesosy ny antony dia zao ny fahavalontsika dia devoly dia tsy mipetraka atadinareo toloteny komaly le nanao ny anina mihitsy izy fa tsy avela ary arakaraky ny mahatonga antsika olom-baovao manomboka hijereny satana atsika dia anangoleny atsika sy amerena andalana atsika ny ataony ny zavatra atao zany ilana ny miditra anatin'ny gropy zay maresy misy ty misy zavatra rezareko aminareo hitany hoe voiture décapotable ny voiture cabriolet le tsy misy tafo reny le afaka esorina ny tafo dia tsy misy tafo zany any natamyreny taloha na natamyreny foana moa zahatra amizay zay mahafinaritra manana an'izy ireny rehefa mafana ny andro fa izy ireny dia zao rehefa miala iny tafo iny mety mbola tsy fantatra hoe ty izy avy izy manana tobila cabriolet décapotable ny tobila décapotable raha vao tsisy tafo ka avy ny orana dia lena ianao anaty tomobily satria tsisy tafo fa raha ohatra avy ny orana ka décapotable ny tobila ianao tsisy tafo raha tsy te ho lena ianao dia velominao ny tobila dia mandeha ianao ny tobila décapotable rehefa mandeha na avy aza ny orana dia tsy lena ny olona ao anatiny
ary arakaraky ny amafy ny orana no tokony hamafy ny fandehanao dia tsy lena zany ianao anatin'iny fa ny orana rehetra mandeha ohatr' izao dia lasa ny arina mandalo eo amboninao fotsiny dia tsy mahazo ny olona ao anatiny. Misy fotoana zay makany full point amin'ny lalana mahitsy be avy eo tamatavy mandeha amin'ny voloina sy ny sisa iny dia mandeha amin'ny lalana mahitsy be ho any full point izy zasainao dia iny tamy avy any ny ora hitanao hoe misy orana tamy avy any dia kamo be zay apiditra le satria mivoaka dia ampiakarina le tafo dia idina le labasy amin'le tafo dia zao fotsiny tsy nidina le tsy nampiakarina ny tafo fa veloma tobily dia mitsena an'le orana ianao dia arakaraky ny amafy ny orana iny andehananao mafy fa tsy leny zany ianao anaty. Inona moa lesona tiako tenenanao amin'izany? Ny fiainantsika ao amin'ny Kristy riavako dia takatsika ao anatin'ny voiture décapotable. Raha mipetraka fotsiny atsika ny orana avo foana, ny fakapanahy, ny fanangolena, ny ady dia orana isan'andro san'andro. Ny afahantsika tsy lena dia ny fandehanantsika ihany. Ary arakaraky ny amafy ny fakapanahy sy ny fakapanahy an'izao tontolo izao me mitombo be isan'andro ngiravana ny fakapanahy me mitombo isan'andro san'andro. Indray andro zao amin'ny telefônina keo mijery annonce misy zavatra mihidy dia mijery annonce dia tsy haiko izay voakliko tao anatin'le annonce io fa tonga dia efa vehivavy miteny hoe amin'ny firenao ny libre afaka miontsika klike indray mandeha fotsiny dia mitoy ny resaka dia efa nefa za tsy nieritreritra anao an'izy fa mijery miterana indray koa le telefônina mibeka ty misy tomobile mity ohatriny izy dia tsara klike anao tonga dia vehivavy mandeha fa za atao amin'ny roapolo kilometatra miala anao malalaka ve anao zao mba afaka miona kely tsika androany za angamba mila an'izany. Hitanao hoe fakapanahy mihitsy zany tsy mila atsondra tonga ho azy fa nga io mampanompon'Andriamanitra anao rehefa tena tonga ny tokoa fakapanahy zany ny olona misolifatra zany ny olona tafotohany zany dia anatin'ny apahan-tsegonda klika anankiray dia tafajanona ianao mikiliky fandroany sisa ianao dia vita riavako. Inona zany ny ilanantsika ao anaty gropy mifampahery? Inona ny ilanan'izao fandaran'izao mahatonga an'izao isan'andro? Fiara décapotable tsika mila mandeha mafy tsika fa tsy te ho leny tsika raha mijanona amin'izao tsika leny tsika lena tena otsaky ny fakapanahy otsaky ny asan'ny maiziny tsika raha mijanona amin'izao. Riavana efa namelan'Andriamanitra fotoana hely tsika riavana. Inona ary ny tsy efa nataontsika? Finona ny tsy efa nataonao? Efa ao amin'i Jesosy ianao zao. Ianao ve aloha tapa-kevitra tsara hoe tena akao amin'i Jesosy fa za manao fanontanianao na sao dia mba lasa loha loatra ary ianao sao dia ankamehana loatra nanapahanao hevitra hoe za hivavaka fa sao dia lasa loha loatra fa sao dia mbola te haka fafinaretana amin'ny fiainana ary ianao io. Tsy hanana fiadanana amin'izany mihitsy ianao, tsy ho sambatra amin'izany mihitsy ianao fa fijaliana ho anao ny fivavahana enta-mavesatra ho anao Kristy raha miara-tambesara anao amin'ny entanao taloha rehetrarehetra ny korotana entanao rehetrarehetra fa izany hoe za hitondra ny Kristy. Riavana teteny aminao andro tapa-kevitra ve ianao fa hivavaka sa tapa-kevitra ve ianao aloha mbola andeha amin'ny fiainana zao tontolo zao betsaka ange ny zavatra za manaiky amin'ny mampitarika dia mba misy fotoana izay mpitarika eto dia misy fotoana zay tena mandinika mavesabesatra ihany maro ihany zany zavatra tsy ataontsika izany ary izy tsy izay ny teny azo atao fa ny tenin'Andriamanitra baiboly. Dia hozy ahy hoe Jesosy taloha tamin'ny andronay mivoniova fo mbola tsy mitovy amin'izao zavatra ataontsika izao ny zavatra tena fadiny. Tamin'izany fotsy zao dia efa tsy nisy Facebook, tsy nisy ireo réseaux sociaux rehetrarehetra, tsy nisy an'izany tamin'ny andronay. Mamaky gazety vidy varotra
ny fahotana tamin'izany dia misy gazety anankiray basy vava zay mialatsiny reny zany te daladalana dia reny ao mavakiny fa gazety ny fitaovam-piserasera taloha dia mijery tele aloha dia misy film mampimoafady dia pianao zany kely tamin'ny andronay aloha fa mizao kely avana miatsika kely ny vidy pneu anao dia vehivavy miboridana eo amin'le sariny pneu dia ividy andeha anao vidange anao dia misy vehivavy miboridana mitazona menaka nefa anao amin'io andeha karakara tomobile mivoaka ianao eo amin'ny bus tonga dia tsisy zavatra jirenao tsy fakapanazy azonao reny izy mamaky roman izy roly ny tiako tenenina anareo zany teso mila mandrositsika ry havana tapoany hevitrandro any mahatonga anao io mifarirotra ianao dia satria mavela taingy be ianao dia tena reraka ianao ny olona zany mivavaka tena mahazo ainy fa ianao vao me reraka indray ianao amin'le mivavaka fa anontany mihitsy tena hoe sao dia lasa loloatra ary za teo sao dia tokony mbola hiverina kely aloha za tsy mitory aminay andao hiverin-dalana fa mitory aminao kosa hoe efa mba olom-baovao ianao avy anao andeha le zavatra taloha ndao hosoloana vaovao reny mariavana fa misy fiainana mahafinaritra be mihitsy rehefa ao amin'ny Kristy ny fiainana ao amin'ny Kristy ianao misy zany hoe hatramin'ny ora farany ny ohatra tena misy problème ianao hatramin'ny ora farany milamina foana iny farany tsisy tonga any amin'le atahoranao zany fa eo foana Andriamanitra mamaly vavaka eo foana Andriamanitra mitondra atsika ary ty teny ty foana ho any any tena mamperitreritra anahy efa matetika teneniko mivavaka izy ty fa mba tiako mpanitiny somary anao anatin'ny bepolinandro Ezekela 20 maranako azy Ezekela 20 ny soramary dia famalian'Andriamanitra ny olona araka ny asany avy bakitsika ny andininy fa 20. Manomboka amin'ny andininy nake andiny fa 20 nefa ho ianareo Ezekela 20 nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny helodrainy na ny zanaka manao ny tsy marina sy mahitsy manao izay marina sy mahitsy sy mitalina didretra ka makatoa azy dia ho velona tokoa izy ny fanahy izay mandota no faty ny zanaka tsy mba hitondra ny heriky ny rainy ary ray tsy mba hitondra ny heriky ny zanaka ny fahamarinan'ny marina ihany ao amin'ny ihany ny fahamarinan'ny marina ho amin'ny ihany ary ny faratsian-dratsy fanahy kosa ho amin'ny ihany fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra izay manao izay marina sy mahitsy dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahatsoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana amin'ny tsony ho velona izy noho ny fahamarinana izay efa nataony ho sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah tompo fa sy ny alany amin'ny alehany mba ho velona izy fa raha ny marina ny miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy ho velona va izy ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana izay nandisoany fahotany sy ny fahotany izay nanontany dia ho faty izy ny hevitr'izay raha atao banky tokana dia zao raha manao marina ianao raha manao ny ratsy aloha raha manao ny tsy marina ianao araka ny teniko taminareo teo hoe ny taperiko no ny tabloako dia sady dia efa ninin'Andriamanitra tsy nijereny reny no tena tsy ho tsarovany tsony tokoa raha manao marina ka raha za manao marina iny zany voiture décapotable amin'izay aho andeha tsy hijanona andeha tsy hijanona andeha tsy ho reraka andeha tsy ho reraka dia le marina iny foana ny enregistre ao dia iny ny voaray fa raha amin'ny herinandro tsy hitanareo eto azoma fa natsonony namako andao andeha boîte de nuit ka amin'iny za mandeha boîte de nuit iny naorinana iny maty aho ohatra sanatria dia le rehetrarehetra fandarina ataontsika ireny
nareo ny maka misitraka an'ireny fa za tsy ho tsarovanaandriamanitra koa reny nanao an'izany na misy olona firy voatariko tamin'ny fahamarinana voatarika ny toroteny zany toka tamin'ny fahamarinana ianao no misitraka an'izany fa za tsy misitraka an'izany tso fa le zalany de boîte de nuit sisany tsarovana tsy mampitahoatra anao fa teteny aminao andao anao ny tsara rehefa hivavaka ozy le rahalahy mpiarahompan'andriamanitra tamin'ny izy taloha rehefa hivavaka rahalahy andao tena atao izy tia fa problème matsika tokera fa na ohatry ny ataotsika fotsiny diso fa tsy de tena ataotsika amin'ny tenanao androany ndao atao rehefa tena hivavaka aza mampijaly tena raha tena hitanao mihitsy mbola tena mavesatra aminao aloha ty hivavaka ity de ozy zany hoe za aloha angamba nijanona kely bezabeka ny olona makareo potra zany fa tena anavarako anao fotsiny tandremo tsy tapaverina na tandremo ao anatiny anao le makaina sy miala kely iny no miendaka eto amin'ity tany ity ny fanahinao fa da ny tena anao fa sahirana ianao fa raha ohatra moa afaka miala tsika de mifiteny Jehova afaka 5 taona mba haverina fa tazomeany plasika raha azo atao an'izany moa tsy fa maro ny mety lasa fa za aloha na mbola mety ary zany za tsy aly zany ntsony ary avany tapitra ho any any tableau ny anareo ny tsy fantatro tsy maniry an'izany ntsony hoe zany anao kavina taloha io kavo koa taloha misolosolo lay asiana tady kely de lacroix de mandeha anao de tsy manjelanjela ndraiky ireny le atao an'le somary bokla le tena le ohatry ny boribory le mipetaka kely le ary ny ahako asiko rojo anankiroa ma de misy rojo mitazona an'izy mandeha de raha voatady raikitra ny ahy de solona sao de voarimbon'ny olona fa zao tsy manelo an'izany ntsony hoe te mba makavina kely de nefa voatady profil kely de akavina misy diamo misy inona misy vatony kely tsy toko aminahy ntsony zany fa tsy lako efa tapitra ho le tableau fa ny anao manahoana am'izao hitany tompany antsika rehetrarehetra zany tsy fibedesana akory zany fa fanampinanao mba tonga anao anam-piadanana fa betsaka ny olona tsy manam-piadanana mivavaka betsaka maro ny olona tsy manam-piadanana mivavaka satria manao taingo be ho tainy tompany antsika menakavy mino fa voarainao zay afatra zay raha ohatra mahakasika anao manana groupe manana fotoam-bavaka tsika ara-pitso andao mba hiara-nandrana zany hoe tena fivavahan'olona fiarahan'olona tian'Andriamanitra de tena hoe andramoka izao de hitana toka fizarana fahatsapantsika tamitra fandarana tiny kantoko raha misy aminareo izara fahatsapana ina moa ny fahatsapana zany eny zay voarainareo teo ka raha nisy zavatra na kasika anareo de zarainareo anaty fizarana fahatsapana zay efa misy appel anankiray io iny aloha ny kantoko de ampidiritsika am'izay ary izay ny antso halleluia raso ary efa misy tafiditra ao de raso asiana sary halleluia asiana sary aloha vao miteny raha nabavitsika iaina inona ary ny zavatra azonao zaraina androany inona ny fahatsapana azonao zaraina iaina anao ny fiterenana tompo sika rehetrarehetra mankasitraka anareo mianakapa amin'ny toriteny androany nampahery be mihitsy de nampahery daholo na ny fizarana ny famelabelarana rehetrarehetra teo fa ny tena makasika an'ahy androany de le fanoharana momba ny fiara cabriolet teo hoe raha misy ny fakapanana na mafy ny adaolanao de amin'ny koa ianao tokony mandeha mafy amin'ny fanontona mandeha mafy fa tsy fotoana tokony hijanonana na fotoana tokony hiverenandalana le isa fa vao maika manompo mafimafy kokoa sy mivavaka mafimafy kokoa de mahereza daholo tsika rehetrarehetra ka iny tompo daholo alleluia mankasitraka zandriaina Andriamanitra manakaripasoavina ny amaly fitianao tombozy satria mitombo fasoavina hatrany mahafinaritra be fizarana fahatsapana alleluia de mahereza hatrany hatrany de Andriamanitra manakaripasoavina ny hamaly fitia anao hatrany hatrany
izy koa nefa lasa aloha izy apailafa miditra ihany koa teo dia mampandrosotsika Alléluia. Misy maromaro ny taviditra fa no ny andro tao fa andao aloha apiditsika anankiray efa tafiditra dia rehefa tafiditra izy dia mentsika fitenenana ary raha latojo mitahiny Jesosy inona ary ny azony tody zarena indray androany anao fitenenana Jesosy antsika rehetra dia mankasitraka pasitera tamin'ny toriteny eo famelabelarana anampisaina ilay izy sady tomana lesona betsaka na tonarsanany hoe resaka fiara tokoly hoe tenga taingo be dia rehefa tena vesaka marina fiara rehefa taingo be dia nampatsiahana ny fiarahana amin'ny Jesosy koa hoe tsy ataoko taingo be Rany, lao ny taloha lao esorina fa tsisy ilaina andrenitsony raha teo efa nahita betsaka ihany koa dia tena nampisaina be anako hoe teny farany indrindra teo hoe raha manao tsy marina dia ny tsy marina farany iny no niraisiny iny no mikaoty dia tena hoe mampandroso mba hanao marina trano fa raha vao misy tsy marina dia iny ny voakaoty ako tena fanenenana ray lavaka angamba raha hoe amin'ilay tsy mety kely ny iny ny voakaoty dia izay no nampaheriko anao tamin'ny toriteny dia tain'i Jesosy taholy. Alléluia. Saotra tondra mankasitraka Andriamanitra manakirepasavina ny amaly fitianao amin'ny fizarana fahatsapana isan'andro isan'andro Andriamanitra amaly fity dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha latojo. Alléluia. Isika piditra olona hafa indray. Alléluia. Sady tafiditra amin'izay ary Angelina Rodriguez androany fa nareo ve ahoana tany tompo Anabavy Rodriguez anao ny fitenenana. Alléluia. Tain'i Jesosy pasitera dia mankasitraka indrinana ny fitenenana dia mankasitraka anao koa tamin'ny toriteny tena hoe mampisaina mihitsy ny fampianarana na lesona mampondra tsara mampiverina tsara mihitsy ny ary tena rehetrarehetra tahotra tena nakasika be anazy dia rehefa miaraka amin'Andriamanitra izany izany hoe mijaly izany fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny amin'ny fivavahana satria fivavahana izany dia tsy maintsy misy lalàna dia ny olona mieritreritra ilay hoe ao anatina fivavahana dia mijaly io botseta be kanefa ny fanaovanao zavatra miaraka izany hoe ianao sady mbola tsy mampitenanao amin'izao tontolo izao nefa anao te hivavaka dia izay no tena mety manodisaka be mangeza izany sy hananana fiadanana dia tena nakasika be mihitsy ny hoe miaraka amin'Andriamanitra dia tantara fitiavana tena mivany sady mitondra be dia tena hoe nakasika be mihitsy ny rehefa dia tena hoe zavatra efa natao taloha mbola mampanembona araka teninao teny ohatran'ny hoe atentika mihitsy ny azy izany fa tena hoe mbola sambatra izay namitena anazy hoe sambatra na mbola namela foa Andriamanitra mbola namety ny andro dia nisaoran'Andriamanitra lehibe ny amin'izany teny nampitondra ianao izany pasitera fa tena hoe izany tena hoe mitsatoka any amin'ny ato fahalalana mihitsy ilay ten'Andriamanitra dia mitombo ositra hatrany pasitera dia tain'i Jesosy hatrany Jesosy mahafiky. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka tena izany aloha anisan'ny tena faly rehefa tafiditra ianao satria maromaro ianao no miezaka miditra rehefa tsy tafiditra dia rehefa tafiditra ianao dia faly be mihitsy dia mankatsirony koa amin'ilay fizarana fahatsapana. Alléluia. Mankasitraka Ranabavy Angelina Rodriguez raha tsika piditra olona hafa indray izara fahatsapana manaraka. Alléluia. Rehefa tafiditra Ranabavitsika Lina dia metsika azy ny fitenenana inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany Ranabavy Lina. Tain'i Jesosy pasitera dia mankasitraka rehetra pasitera tamin'ny fampianarana tena mamy be tena hoe mahakasika tokoa ny teninao farany teo no tena hoe mampisainana foana ilay hoe
na dia manao zavatra mety foana na koa teo aloha fa ilay amin'ny farany iny ianao no manao zavatra tsy mety dia tena hoe iny no mikaoty, iny no voaray, dia tena hoe mila mitandrina izany, mila mitandrina foana ny inona zavatra atao dia mila sainana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mankasitraka indrindra fa tena mahakasika be ary mampitaina be izy tsy pastera tahiny Kristosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny zokilinantsika tanatin'izay fizarana izay dia Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fidianao dia tahiny Jesosy. Mbola misy hafa ao mbola misy hafa ao. Andao ampandrosotsika indray ny anabavintsika izay zara fahatsapana manaraka. Alleluia. Izy ary izy ao raha fantatrareo raso aloha ary miandry kely tsika lasoasitsika sary tahiny tompo ary ranabavy mihaja. Alleluia. Ny a Madagasikara inona ary mba azonao zaraina androany mihaja tao anatin'izay toriteny izay. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetrarehetra avy mankasitraka nanome fitenenana ny zavatra nakasika be anahy tamin'ny toriteny androany iny dia hoe maro be ny olona mivavaka fa manao taingim-be fa tsy mahatsapa fahasambarana, tsy mahatsapa fiadanana. Ataontsika ravana malala tena rehefa hivavaka, tena hivavaka fa manjary verimaina fotsiny fotoanantsika raha ohatra ka lanitsika fotsiny hoe sady ianao amin'izao tontolo izao tsika nanaraka an'Andriamanitra dia izay nakasika anahy dia mankasitraka indrindra dia tahiny Jesosy daholo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka mahafinaritra be taloha fizarana fahatsapanareo misaotra ranabavy mihaja. Andriamanitra manankirepasoavana hamaly fidianao dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Andao ndray mbola piditra olona ray mahafinaritra be mihitsy nareo rehefa mazoto mizara fahatsapana ohatran'io za aloha dia tena faly mahina anareo mazoto mizara fahatsapana. Andao ampandrosotsika indray ary Zokiama. Alleluia. Zokiama, inona ary ny azonao zaraina aminay androany anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy dia mankasitraka be tamin'ny tenin'Andriamanitra teo fa tena nahakasika ianao, tena nahakasika anahy dia teo amin'ilay hoe tsy tokony hanao taingim-be isika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Marina mihitsy izany satria manjary mitodika, tsy mitodika aloha tsika tsy hita intsony izay tena hoe atokisana, tsy hita intsony izay tena hoe arahana dia manjary tsy hisy valim-bavaka dia eritreretina hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra anefa tena rehefa mifikitra ianao manaraka azy irery ianao mitandrina ny didiny dia tena hitanao mihitsy fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tsy miandry hoe any amin'ny fiainana mandrakizay ianao vao hita fiadanana fa mbola ety ambonin'ny tany ianao dia fa tena hoe feno fiadanana amin'ny fiainanao na dia betsaka ary ny zava-miseho amin'izao fiainana izao dia zavatra anankiray nakasika anahy ihany koa dia teo amin'ilay hoe na betsaka ary ny fahotahanao tany aloha tany ka rehefa tonga ny andro anankiray tena hoe andraisan'i Jesosy ianao dia andraisanao an'i Jesosy dia ino ny tsaron'i Jesosy dia tena hoe derainy izy satria tena manosika antsika izany hoe tsy tototika tsika, tsy varim-bariana satria tsika tsy mahafantatra ny ora sy ny fotoana ahatongavan'i Jesosy fa miambina foana araka ny efa zavatra rehetra miseho izao dia efa fambara satria efa akaiky Jesosy dia aoka mba tsy ho isantsika tsirairay avy amin'ilay hoe mbola ao anatin'ilay fahotana no tonga Jesosy fa mba ao anatin'ilay efa farany mba ilay efa tena hoe ilay tena hoe mahakasika ny fon'i Jesosy dia tena hoe fanamarina ny efa niraisitsika iny fikiritsika foana isan-jekoly, isan-minitra, isan'andro isan'andro saintsaintsika satria tsika tsy mahafantatra ny hoavitsika ny sekondantsika dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery mankasitraka indrindra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny zokiamtsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy mahafinaritra be izay Andriamanitra manankirepasoavana hamaly fitianareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teo fa dia tena nandray anjara tokoa nareo tao anatin'izay. Dia ary tsika hanao hira anankiray. Alleluia. Ataontsika hanao hira anankiray ataontsika ity ho voninahitr'Andriamanitra dia arahika an'izany tsika hoe ianao hoe ny zavatra rehetra nataonao taloha nampanenonanao ve aloha ireny sa
sendra mbola zavatra mbola tsy nanenanao koa raha mbola tianao iverenana mihitsy ary andao tsika rehetra hiarahina androany hoe tena manenina Jehova, manenina tamin'ny zavatra rehetra zay vitako dia misaotra anao lamela heloka dia mamindrafo fo, halleloia, mamindrafo amiko Andriamanitra raha nisy ny tsy nety izay nataoko. Indray ataontsika izany izy zany. Misy miezaka miantso moa nefany tapaka ilay izy rehefa tonga eo amin'ny connexion tsy mety tafiditra ny Charline, resaka connexion io ny Charline ialana tsiny indrindra. Indray ataontsika tiry dia hivavaka avy hatranintsika ao aorianan'izany. Amen. Hahafantatra hanao hitopamonjy marina toroafatrafatra sy roanatranatra melomba hananako fiadanana nefilisy fanalarako antany sinanaika fatireo zay tsy mibizahany ka nilazakazaka nefa hoany andavaka adino faratsely anao rehetra sambatra akeikiny ayo na avelavisa Tekananutatamina kadeni funa sunjiza itainaku kadeni kwavuku kafakukarasiku katakumaliku Sangimanu nena kalenda Tenihele chaka afakani yanderi Kajuvana kumbuka Kefaidu kuchaba Sunami kaya naomi aisa Yatulaka
Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany. Misaotrany amin'ny misandrata izay natao teto androany. Misaotra tamin'ny mivavaka ary misaotra tamin'ny toriteny. Misaotra tamin'ny programa rehetra izay natao teto androany Andriamanitra, satria tena tsapanay Andriamanitra hoe nanarika teto ianao. Voninahitra ilay ho anao ry Tompo Andriamanitra dia raha sy laza ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotrany amin'ny fitiavanao, misaotrany amin'ny fitantananao. Tsy tanteraka teto izany fotoan'izany raha tsy ianao no mbaly teto Andriamanitra. Ho anao reny ny tena sy ny aja, misaotra sy ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga teto. Eny Jehovah Andriamanitra, sy fonay tokoa Andriamanitra isy olona atsapa mijaly raha hoe mivavaka nefa tsy mahafony zavatra taloha. Ianao ange Jehovah Andriamanitra vonina hanolo an'izany amin'ny fiainana izany, hanolo an'izany ho zava-baovao. Ataovy manaiky ny tsirairay avy, ataovy manaiky ny isa-tokantrano isa-batan'olona, andray sy hitondra anao Jesosy Kristy tomponay. Ary ianao dia ianao rery ihany, mba tsy hisy vesatra ho anay Andriamanitra, mba tsy hisy vesatra ho anay ity fivavahana ity Jehovah. Ampianaro izay hitazona anao rery, hitahiry anao rery. Ampianaro izay Jehovah Andriamanitra mba tena hoe atsapanay izany fahasoavana amin'ny fanananao izany Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra, tehirizo atao-ponay izany teny izany, dia ataovy tsy miova izay, hiazakazaka foana izay, hiazakazaka sy handroso foana izay, ary tsy hitsahatra. Araka ny ohatra kely izay nijerena teo Jehovah dia tsy te ho lenan'ny orana izay nefa ny fiaranay dia kapotable Andriamanitra. Alohanay mandroso foana, satria raha mandroso foana izay ao aminao dia voaro izay Jehovah. Aroviny tsirairay avy, azavelanao misy mijanona, azavelanao misy rarakan-dalana Jehovah, fa tena tario lalana, tolory saina, tantahanao amin'ny sandronao mahery Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra, tsy isoverana izany teny izany na dia ray aza, tsy isoverana izany teny izany Jehovah Andriamanitra na dia ray aza Jehovah Andriamanitra. Eo amin'izao fandarana izay nilonay teto androany, ny tananao mahery, ny tanam-pahasoavanao Andriamanitra, maniraka ny fanainao masina hanondraka ny teny izay voatory teto androany. Ny fona rehetra dia ho tanolonaka an'izany teninao izany, ka amoa avy zato hoe ny arivo tsy manam-pataperana ane izany teny izany, aty anatinay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Andriamanitra tsy toho. Halleluia. Ny devoly sy ny satana afatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray na dia fehezanteny ray tao anatin'izany, fa ninona teny nitonona teto, natao anatin'ny fanentanana, tao anatin'ny fiankofana sy ny fidianana, tao anatin'ny toriteny, natao anatin'izao vavaka izao, dia tsy misy tsy amboa fa voafafy avokoa. Amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy Tompo sapata mangatana izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Andao ampandrotsiana vavintsika nambina hivavaka ho an'ny firenena, nambina hanao ny fitenenana. Tahin' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia tahin' Jesosy paster makasitraka na amin'ny fitenenana mbola hiala hivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, mbola misaotra sy manome voninahitra anao resany amin'ny fotoana izay nomenao anay androany. Misaotra ny amin'ny teninao mamy Jehovah Andriamanitra, ary misaotra ihany koa ny amin'ny zanakao izay nampitondray anao ny teny sy ny fananarana, fa tena hoe mamy ny teninao ary tianao izay Jehovah Andriamanitra matoa andefasanao an'izany teny izany sy mbola omenao olona ihany koa mpananatra anay mandrakariva. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao Jehovah Andriamanitra, tena hoe tsara ianao, ary ianao dia tena hoe tsy mba
mikely soka aminay Jehovahandriamanitra fa tena hoe mananatra ny mandrakariva Jehovahandriamanitra satria tianao izay mba hanana fiainana tsara, tianao izay handova ilay fiainana tsara izay efa nampanantenanao anay. Mbola tonga eto koa izay Jehovah ny amin'ny firenenay izay tena hoe tsy miafina aminao Jehovahandriamanitra. Fantatrao ny firenena malagasy, fantatrao i Madagasikara ary fantatrao ny vahoaka rehetra izay monina ao amin'izany firenena izany Jehovahandriamanitra. Fantatrao avokoa lalana rehetra izay alehan'ireo vahoaka tsirairay avy ireo ary fantatrao ny zavatra ataon'ireo, fantatrao ny zavatra hohanin'ireo, fantatrao ny zavatra sotroin'ireo Jehovahandriamanitra, fantatrao ny marina sy ny tsy marina na dia izay tena hoe miafina any amin'ny farany lalina indrindra raha Jehovahandriamanitra dia tena fantatrao tsy misy miha eo anatrehanao fa tena hoe miharihary Jehovahandriamanitra ny faharatsianao amin'izany firenena izany, tsy fahatanterahanao amin'izany firenena izany Jehovahandriamanitra. Tena hoe firenena lavitra anao Jehova izany firenena malagasy izany manorina anao amin'ny vava fotsiny fa mifono dia lavitra anao Jehovahandriamanitra. Tena mangataka izay Jehovahandriamanitra mba hamindrano fony amin'ny firenenay, mba hamindrano fony amin'ny vahoaka tsirairay avy Jehovahandriamanitra fa tena hoe ao anatin'ny fahatorana, ao anatin'ny tena hoe fahaverezana, tena hoe mirimorimo makany an-davaka Jehovahandriamanitra. Maro ny finoan'olona ao amin'ny firenenay, maro ny tanora tena hoe ripaka misesy ripaka Jehovahandriamanitra, ny tanora ao amin'ny firenenay tena hoe mahagaga ny mihitsy Jehovahandriamanitra hoe inona loatra ny anton'izany, tena tsisy miafina aminao izany Jehovahandriamanitra fa ny abezaky ny faharatsiana sy ny fahotanao amin'izany firenena izany Jehovahandriamanitra tena efa hoe mitambesatra aminao, tena efa tsy zakanao ary tena efa maharikoriko anao Jehovahandriamanitra. Mahafiatoka ny olona, mahafo ny olona Jehovahandriamanitra. Ianao nefa Jehovahandriamanitra dia mandidy ny olona tsirairay mba hibebaka. Dia toy izany Jehovahandriamanitra tena fantatray fa tena mandefa olona ianao mba hibebaka ny firenena io, mandefa teny ianao mba hibebaka ny firenena io fa tena mahafiatoka Jehovahandriamanitra ny firenenay. Mangataka ny famindram-ponao mandrakariva izay Jehovahandriamanitra ho an'izany firenena izany, ho an'izany tany izany Jehovahandriamanitra satria tany tsara no namboarinao, olona tsara no namboarinao Jehovahandriamanitra fa tsy olona manimba tany, tsy olona manimba zavaboary, tsy olona mifamono. Mangataka ny fanahinao izay Jehovahandriamanitra mba ho an'ny olona tsirairay Jehovahandriamanitra tena hoe mangataka Jehovahandriamanitra raha sitraka ao Jehova dia tena hoe izany mba tonombavaka mentinay Jehovahandriamanitra ho an'izany firenena izany. Ary ho anay tsirairay avy izay ao anatin'ny fahafantarana anao, ao anatin'ny fiarahana anao Jehovahandriamanitra dia tena hoe mangasitraka izay ary isan'andro ianao Jehovahandriamanitra dia miteny aminay foana ihany koa mba hibebaka izay Jehovahandriamanitra satria raha tsy mibebaka izay Jehovahandriamanitra dia ho torotoro tampoka tsisy fanasitranana. Tena hoe marina mihitsy amin'ny fampianarana nomenao teo Jehovahandriamanitra fa na dia firy taona ary izay niaraka taminao ka mety tratra ny fiverenan-dalana na ny fiamorana indray mandeha dia tena tsisy fanafany aminay Jehovahandriamanitra raha amin'ny fotoana izay hiavianao izany. Ka tehirizo izay Jehova, tehirizo omeo ny fanahy masonao mandrakariva, omeo ny fanahy masina hampianatra sy hanora ary hitady-dalana anay isan'andro isan'andro, hitahiranay tsirairay avy Jehovahandriamanitra. Mangataka ny afon'ny fanahinao masina izahay tsirairay avy indrindra izay nanaraka an'izao fampianarana izao Jehovahandriamanitra mba tena ho tehirizinao ary izay mbola nanaraka dia kasio aoka iteninao ny Jehovahandriamanitra tsy handalo fotsiny ho an'ny olona izay mampandroso anazy fa tena hoe esahinao ny Jehovahandriamanitra ny teninao androany tsy verina foana aminao dia misaotra indrindra Jehovahandriamanitra satria mamy tsara foana ny mialoka eo ambany elatrao isan'andro. Tena hoe tsara misaotra ny amin'ny tombontsoa, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny fanavahana satria hafa ny zavatra omenao Jehovahandriamanitra tsy mba tahaka ny fahamian'izao tontolo izao fa tena hoe zavatra lehibe ary sarobidy aminay ny maheno ny teninao isan'andro dia mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy satria mbola fitiavanao. Matoa izay mbola tafaheno amin'ny fampianarana androany, mbola fitiavanao, matoa izay mbola tafaheno ny fananaranao androany Jehovahandriamanitra. Tena ho voatahiry ao am-pona eny izany rehetrarehetra izany. Ianao ametraka an'izany ao anatin'ny fonay sy ny sainay tsirairay avy dia misaotra indrindra Jesosy eo voninahitra teo anao irery izany. Aleloia, amen. Haleloia. Ankasitraka indrindra rahabavitsika nambinatsika tao anatin'izay bavaka mamy ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manampy pasoavana any amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany
isika tsirairay avy tany tomponareo rehetra naray anjara Andriamanitra manakrepasoavana ny amaly fitianareo dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany mahereza daholo tapitra fandarantsika raha tsy mbola tongany amin'irao an'andro Jesosy ka tahiny tompo velona somatsara tsika dia netindray tsika rapitso amin'ny 7 maraintsika dia eto anatin'ny fandarana commencement kiasy famitiny natoloteny raha amin'ny rahalantsika Jonathan sy rahalatojo any Allemagne aoriana zay amin'ny folo sasany amin'ny raiky ambin'ny folo tsika dia miano anatin'ny Zoom miditra amin'ny commencement tahiny tompo daholo ary tsika rehetra akiradio.radio12345.com na ny site web atsika akiradio.azafady izaymaresy.org mba agnatariko nareo mba hanoratra an'izy eto mba ho hitan'ny vahiny izaymaresy.org na akiradio.radio12345.com fa nomeny njapeo akiradio raha miditra amin'ny izaymaresy.org moa anao dia tsy ny radio reny ny hitanao fa hatramin'ny fandarantsika hitanao ny sary sy ny fanentanana rehetrrehetra dia alala bebe kokoa ny fandarana ianao tany tompo ary tsika rehetrarehetra anaovantsika anaovavelomanareo dia etomba tiako tery ty ka hitako mifandray kely amin'le torotentsika androany ihany araka ny tempo taminareo efa mba nanapitra tableau ihany ny tenako dia manasa anao koa efa mavita efa lasa ny zavatra taloha andao solotsika zavatra velantsika son'Andriamanitra zavatra vaovao ka dia mba ataoko atolotranareo amin'ny anaovanako velomanareo tiry iranjaka fity izy ty iza moza fa tsy njaka fity ny hitanareo fa za misy sariko vitsivitsy tamin'izaho mbola tsy tao amin'ny Jesosy reo asehoko anareo zay sary hitanareo zany dia za daholo alleloia io ny iranaovako velomanareo dia atolotra mpitiavana be atsika rehetrarehetra minofinaritra daholo raha pisondrentsika miona halleloia amen mahereza daholo Faiza uza nuturuni fanduna kalavani yankuka nifukunya kieluka rani yamiku ulurantiramu zahu nifanusihini nawa nutabi watachanawa faneva teva fanaka mufunisha fanukatarinawa tutavukanawa famakifanaya nisifatulamaya umuveluminawa fanedamuzarakawa Susha, Isamu, Tizamu, Nutia, Vidamu, Sinamu, Kanamu, Nifuku, Nufero, Ninamu, Nifane, Masinamu, Ketulu, Ninamu, Susha, Isamu, Tizamu, Nutia, Vidamu, Sinamu, Kanamu, Nifuku, Nufero, Ninamu, Nifane, Masinamu, Ketulu, Ninamu. Fadi vincian, mengusungai nombalanita, Fadi fiaya naik paradisa, Santana famalan misayang, Fadi fulang sinang, Nifuku feino fiadanana, Fantani kode fisahalana, Faneva teba, Efananta ufunisha, Fanukatarinawa, Tunavukarawa, Famakifanawa,
Halleloia. Na dia tokony ampisaraka ary tsika dia mbola tsy saraka kely vetivety indray aloha satria nahoana satria misy aminareo mba nangataka misy fangatahana manokana ity zany dia fotoana raha teo mbola misy kely ihany tsy dia mbola hoe alina loatra sika androany ary rariny tokoa raha atao zany izy zany androany dia sosikevitra avy aminareo andao ataontsika ity. Alleluia. Aza mbola miala aloha nareo. Alleluia. Efa niala ny be dia be andao ataontsika aloha ity anankiray ity fa zava-dehibe mihitsy ny anaovantsika ny tiry ity androany. Alleluia. Atolotro manokana anareo amin'ny groupe izay maharesy tiry ity ary ity tokony indrindra ataontsika teo. Alleluia. Anaovako velomanareo tanteraka. Alleluia. Andeha ataontsika tiry ity ho voninahitr'Andriamanitra. Itiry ity anaovantsika veloma androany. Alleluia. Raha mety aminareo dia ity etsika matory tiry ity. Alleluia. Ka dia mianao finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra dia rehefa avy eo amin'ny 7 maraintsika dia efa mihaona. Aorian'ny tiry ity dia tsy hitanareo eto fa tsy tapitra tanteraka ny fandarantsika. Adao mba ataontsika ity mba hitondrantsika mbavaka andreto groupe izay maharesitsika reto mba haritra hatramin'ny farany tokoa mba ho tehirizin'Andriamanitra hatramin'ny farinany izy ireo. Mianao finaritra daholo tahiny tompontsika rehetrarehetra. Amen. From something to fall under my head, say that I'm so again, flying up home. Love, baby, I'm better. Need another sensation, flying up home. But you don't suffer to fall under my head, say that I'm so again, flying up home. Love, baby, I'm better. Need another sensation, flying up home. Please don't talk, she's soft to me, and was out of please don't talk, I'm too sure I'm fire. Please don't talk, she lives to me, I feel tired. I'm too sure I'm fire, something fire.
Please don't go, please don't go. It's up to me, and we're alone. Please don't go, please don't go. I do see what's on the fire. Please don't go, please don't go. Please give me the freedom. Do see what's on the fire. Something is trying to do. Ang phone ko di mo pinagkakita Nasaling damdamin na Sandayan sa muko Isang ganang Jesus Ang phone ko di mo pinagkakita Nasaling damdamin na Sandayan sa muko Please don't go, she's after me, and was alone. Please don't go, please don't tell me find me. Please don't go, please give me a future. Please tell me find me, something find me. Please don't go, she's after me, and was alone. Please don't go, tell me find me. Please don't go, please give me a future. Please tell me find me, something find me. Please don't go, she's after me, I was alone. Please don't go, until she was trying to find me. Please don't go,